fantatro zao finisy ny tonga fa fantatro efa taiky zany mbola azonao atao nampamon'olona renao nampamon'olona iritiriny arenao mbola azonao atao zany mbola azonao atao ny tonga ny an-danitra mbola azonao ioarana re olona efa nivavaka hatramin'izay sireo ny loko ny hitany bariry tarafiny maso andro milentiky maeleza ianao hatraka omilo evanjelo ny atsara ny laretsitu ao anatiny mafino asehony anao nyalebeny voninainy Halleluja. Dia voninahitra an'Andriamanitra irery ihany a. Fiadanana kosa antsika tsirairay avy izay tonga eto indray amin'ity androany ity. Manohana ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanana Kristy a. Izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny a, hiaro ny fonareo, ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy ary izany fiadanan'Andriamanitra izany dia horaisintsika indray amin'ity androany ity. Ato anatin'ny fotoam-bavaka satria dia tonga tanteraka ato anatin'ny sabata fitsarana isika rehetrarehetra. Ary anome antsika ny fitsarany Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao. Arapaina manokana ianao raha tonga eto ary izay dia teteny foana manao hoe aza ataonao zavatra maivana ny fahatongavanao eto. Fa matoy ianao tonga eto dia olona natsoina ianao ary olona nofidiana ianao. Halleluja. Olona nofidian'Andriamanitra. Tsaroko foana ny tenin'ny ankizy izay mpikambana eto amin'ny groupe izay maresy hoe Jesosy eo misaotra anao fa nofidianao. Fa tsika ravana dia tena nofidian'Andriamanitra. Ary tombony lehibe ho antsika fa tsika mbola tonga eto androany raha sambana ianao vao miaraka aminay. Dia faly izay mandray anao. Tena laisiny ampitiavana, ampifaliana ary tianay niaraka aminao eto foana. Aza atao fandalindalovana fotsiny fa andao tena hiaraka. Halleluja. Fa ny atao eto dia tsisy ninina atao eto. Afa-tsy nikatsaka ny fiainana mahafinaritra. Tsy any an-danitra ihany. Fa ety an-tanitsika dia efa manomboka miaina izany fiainana mahafinaritra izany ravana. Izany foana no anasana itsika rehetrarehetra eto androany ary tsy reraka izao fandaran'izao manasa antsika ao anatin'izany. Manentana antsika foana nanao ny partage satria za zao teo mandeha ny fandarana dia za identifie ao anatin'ilay fandarana nefa ela be mihitsy vao mahazo notification. Mety betsaka ny olona tratran'izany any ambadimbadikany. Dia averinay foana hoe tsy hoe tombony ho an'ny fandarana andramoka izao fa tombony ho an'ilay olona izay mila vavaka na mila fampaherezana rehefa fotoana ohatran'izao. Dia faly indray tsika tafaraka eto amin'ity androany ity. Fiadanan'ny tompony ameno antsika tsirairay avy eo amin'ny toerana misy anao eo dia tena hitan'Andriamanitra toerana misy anao io. Izay androany ravana atao anatin'ny commencement fantatsika tsara ao antsika izay nanatrika teo fa tena feno ny fanamasina. Ary tena rena mihitsy hoe misy Andriamanitra tena mikasika, tena mamangy, tena mahery vaika mihitsy ry havana. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra iainantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Arakaraka ny mampamihamamay ny ady, mihamafy ny fijoroana, arakaraka ny mahasarotra ny hijoroana ry havana. Fa Andriamanitra tena renao mihitsy manohana hery any aminao any. Misy rano mikoriana mihitsy ny anatinao any. Halleluja. Hanohanany antsika rehetrarehetra. Ary tsy tianay ho tazomina ho anay rery izany hery izany. Raha ny satrinay ve ravana tsy mitohizana atao anaty commencement ny fotoana dia tena farivan'ny andro izay rery. Farivan'ny andro. Izay rery ny akohaka. Ry havana malala. Raha ny satrinay dia izany natao. Hoe tena izay rery ny teo dia farivan'ny andro izay tena nahandray tena hoe feno tanteraka mihitsy. Fa tianay nareo. Halleluja. Tianay ny olona rehetrarehetra handray ny zavatra noraisinay
iaina ny zavatra iainanay dia tsy vitanay ny mifehany zany aty aminay manokana fa tianay zany ho zaraina. Ary zany mahatonga anahy miteny aminao, raha tonga eto ianao androany dia tianay koa ianao mba hizaraina izany afo zany, ary tianay koa ianao handray ny zavatra andraisinay tamin'ity androany ity. Halleloia. Hiditra anatin'ny fotoam-bavaka tsika amin'izao fotoana izao. Dia tsika hira ny tira mahafinaritra ity dia ao anatin'izany tsika dia hanomana ny foamam-panahintsika tsika rehetrarehetra. Hamboary tsara ny fitoeranao fa hiditra ny fanatrehan'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Fa tsika fotsika rehetra saresana amin'ity androany ity. Andiana suruni fanevare Tanurani zero samy tsika rehetra manomana ny foamam-panahintsika ao anatin'izany iry zany dia hiditra tanteraka tao anatin'ny fotoam-bavaka tsika amin'ity androany ity. Halleluia. Andiana suruni fanevare Tanurani zero sale fangana tsika rehetrarehetra amboary ny fitoeranao omana foamam-panahinao anatrika an'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity. Halleluia. Da tsika anatina an'Andriamanitra. Fangana ny namako andawe Tatsika anatina an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ry havana. Ianao dia anisan'ny dimy, tsy anisan'ny dimy adala ianao na tonga eto satria anisan'ny olona niomana. Halleluia. Ilay fampakarane ny lalamaka nigatana satria rehefa mba niomana solikaso. Ilay fampakarane ny lalamaka ndao amitsika fangana tsika rehetrarehetra fangana ny namako anakona ny tomposo fangana ianao zany tsika rehetrarehetra tonga tsika andrany anomana solika ndray ry havana malala tanteraka sy lavoratra rehetraka saina tao. Amen. Jesosy satria rehefa niomana solikaso tanteraka sy lavorare Saniata andawe ofangana harina makuo andawe anakuna nitupusu ofangana harina makuo Jesosy andreto zay tonga manatona anao Jehovandriamanitra, manatona anao amin'ny fona rehetra, manatona anao amin'ny herina rehetra, manatona anao Jehovandriamanitra amin'izao andro sabata izao Jesosy ho hitady anao hanomana ny solika Jehovandriamanitra. Misy zavatra mila homanina eto amin'ity tany ity Jesosy misy zavatra mila karakaraina foana eto Andriamanitra. Atonga izay Jesosy amin'ity androany ity. Tonga eto izay Jesosy androany. Halleluia. Tonga eto izay hanomana misolika Jehovandriamanitra. Sotranao izay ny amin'ny fitiavanao. Misy sotrany amin'ny fitiavanao. Fa mbola afaka manomana n'izany izay Jesosy.
Ary izay dia mino na dia mbola tsy tena tafiditra ao anatiny 5 endry azy zay Jesosy malala. Hiezaka foana zay ho tafiditra ao anatiny izany firy 5 endry. Hanomana isan'andro isan'andro. Ary anisan'ny fanomanana izao fandaharana izao. Anisan'ny fanomanana izao fandaharana izao Jesosy. Anisany anomananay ny foamam-panahinay Jehovandriamanitra izao fandaharana izao Jesosy malala. Idiranay eo aminao, idiranay eo anilanao. Halleluja. Atsapanay Jehovandriamanitra ny fitiavanao ndreto zay tonga eto androany satria mahatsapy zay Jesosy. Fa raha tsy noho ny fitiavanao dia tsisy ninona vitanay. Na dia tonga teto aza tsy azonay natao, na dia niantso ny anaranao aza tsy azonay natao Jehovandriamanitra. Fa soa ihany fa tianay ianao. Soa ihany Jesosy fa tsy nitazominao tany an-danitra fotsiny ny fitiavanao anay, fa nentinao nidina. Nentinao nidina tety nasehoanao anay miariary mihitsy Andriamanitra. Hitany masonay. Halleluja. Tsapanay Andriamanitra. Sotranao zay raha tonga eto androany. Ataovy matsapy reto olona reto fa tena tia azy ireo ianao. Ataovy matsapy reto olona reto Jehovandriamanitra fa tsy misy afaka mitia azy tahaka anao. O Jesosy io, ataovy matsapy zay tsy sera iavy. Mety misy olona efa niezaka mitady fitiavana teny amin'izao tontolo izao Jehovandriamanitra. Mety misy olona eto nitady fitiavana tany amin'ny vady fa tsy nahita. Nitady fitiavana eny fa na dia teo amin'ny ray aman-dreny fa tsy nahita. Misy olona eto mety niezaka nitady fitiavana tany amin'ny namana fa tsy nisy. O Jesosy, tsisy afaka naneho an'izany tamin'ireto olona reto. Fa androany Jesosy malalo, ianao mihitsy niseho amin'ny fitiavanao androany. Ary antsapy zay rehetrarehetra reto fa tsy misy tianay tahaka anao. Tsisy afaka nitianay ohatra anao. Dia zay koa androany iteny hoe tianay ianao Andriamanitra. Ampianaro mity anao zay. Fa indraindray hainay ny mity olona fa tsy hainay mity anao. Hainay ny manao zay tiany vadinay fa tsy hainay ny manao zay tianao. Satria tsy mitoetra ao aminao ny fonay. Indraindray Jehovandriamanitra, hainay ny manao zay tiany ny patron anay Jehova. Ary tena ataonay malaky mihitsy izany, tsisy azonay doy fa tsy hainay ny manao zay tianao Andriamanitra. Ampianaro ny fonay zay tonga eto androany ao anaty izao andro sabata izao Jesosy. Voalohany indrindra zavatra rehetra ataonay dia hialoava ny fitiavana anao. Ataovy tianao zay Jesosy malala. Raha mahatsapy zay androany fa tena tianao dia zay koa hiezaka itianao. Halleluja. Sotranao a Jesosy. Misaotra. Misaotra fa tena tsara ianao. Misaotra fa tena tsara ianao Jesosy. Bele Tompo, atsika rehetra hira izany androany lalina ny Tompo Andriamanitra ny fitiavana. Ny mitanisa ny fitiavanao Jehova Andriamanitra eo. Bele Tompo. Sigareta ina mafka danada
tao anatin'ny fahatratsika ry havana malala nahanitra daholo tsika rehetrarehetrareto ry havana tena nahantritsika fa soa ihany Andriamanitra fananeho ny fitiavana atsika soa ihany amen Jesosy tsy navelan'Andriamanitra nahantra mandrakizay teo tsika ry havana tsy navelan'Andriamanitra hitanjaka mandrakizay tsy navelan'Andriamanitra ory mandrakizay tsika fa nety tamin'Andriamanitra ny namonjy atsika halleluja andao tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha tonga eto ianao androany tonga eto ianao ry havana te hitany fiainanao Andriamanitra tsy tiany mahitanao mahantra tsy mahafinaritra azy mahitanao ory tsy mahafinaritra azy ry havana mahitanao mijaly tsy mahafinaritra an'Andriamanitra zany mety misy fotoana velan'Andriamanitra zany hitranga eo amin'ny fiainanao fa nitanjon'Andriamanitra ry havana nitanjon'Andriamanitra aminao dia ianao hitoetra eo amin'ny toerana ambony ianao anam-piadanana ianao anam-pifaliana ny fahavalonao tsy resinao fa Andriamanitra ny mandresy ny fahavalonao tsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'ity androany ity ry havana malala za teteny aminao androany fa manana anjara ao amin'i Jesosy ianao manana anjara ao amin'i Jesosy ianao aza mbola kivy aloha aza mbola mitanondritra aloha tsika halleluja fa zao tsika androany hiteny hoe Jesosy malala fantatro fa mbola misy ny rapitso mbola misy ny hoavy halleluja tandao ny fiainantsika rehetra hiderahantsika an'Andriamanitra andao tsika hiteny hoe Jesosy naroviana manomboka androany mba hanomboka hitodika aminao manomboka androany Jesosy mba hanomboka hitodika aminao Jehovah Andriamanitra hatramin'izay ny fanahiko mety mihira ihany fa mihira fahoriana mihira fijaliana mihira fitarainana mihira fanaitainana sy fitradradradrana fa androany andao tsika mba hihira ry havana malala hihira fifaliana ho an'Andriamanitra
Haleluya. Atsikandroany teny Jesosy amiranao ny fanahy. Ifaly ihany ako satria tonga eto androany Jesosy. Miranao ny fanahy. Ukalony indray. Masina indrindra anao. Tsika rehetra namasina ny anaran'Andriamanitra. Ho masinina ny aninananao Jehova. Haleluya. Amen. Tupo. Nisinda neza no nyasafana. Forza e mtsokanao Jehova Andriamanitra. Manomatana ny taonantsika Nino itrangako. Tsasakana ny fideanana. Sangatsika rehetra manara-peo androany. Irafiramba voan'ny Jehova. Masirianao Jehova Andriamanitra. Haleluya. Tsy afaka eo ambavanay.
Jehovah-Andriamanitra, manamasina ny anaranao zay Jehovah. Mamasina ato amin'izao fandaharan'izao any ny anaranao. Mamasina ny amin'ny tokantrano tsara avy any ny anaranao Jehovah-Andriamanitra. Mamasina amin'ny sambatan'olona any ny anaranao. Alleluia. Zay rehetra tonga eto amin'ity androany ity, mamasina ao anatin'ny fonay any ny anaranao Jehovah-Andriamanitra. Amen Jesosy. Hamasinao amin'ny fiainana ny anaranao. Androany zay Jehovah-Andriamanitra tonga eto zay. Fantatra ifanao avy eto zay na tsy ho avy eto. Na anandratra anao zay na tsy anandratra. Na hideranao zay na tsy hidera Jehovah-Andriamanitra. Tsy mampiova ny fahamasinanao zany. Tsy mampiova ny voninahitra efa nananao. Tsy mampiova Jehovah-Andriamanitra. Tsy mampiena ny fahatsarana efa ao aminao zany. Fa tonga eto zay Jehovah-Andriamanitra satria dia mba ho anisan'ny olona zay Jesosy. Dia mba ho anisan'ny olona ilaza eny ambavana isy ao anatin'ny fona izay androany. Tsy notereny zay tonga eto Jehovah-Andriamanitra, fa fifaliana ho anay ny makeo akianja anao. Fifaliana ho anay ny makeo akianja anao. Dontsika rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao anamasina ny fotsika. Azonao sandratra mihitsy ny tanànao hoe Jesosy masino ny foko. Raha misy aminao any ambadimbadikany mety mbola manana lolo-po, manana fahatezerana man'olona, mitahiry zavatra man'olona, manontolo fo, tsy mamela heloka. Zay rehetra madio am-po no hitan'Andriamanitra ry havana. Niza tonga eto izy androany ka mba maniry an'izany fikasihan'Andriamanitra, maniry an'izany tanan'Andriamanitra hikasika azy zany. Tsy nanameloka anao Andriamanitra talohan'ity androany ity, fa androany. Alleluia. Atao voatran'io cœur kely ny ravavy Sandriainy io mihitsy hoe fo madio no entinao manatona an'Andriamanitra androany. Andaontsika androany hivavaka, mety misy olona eto tena ekena tokoa, fa misy olona azontsika omena tsiny. Mety nanapotika ny fiainantsika, mety mahatonga antsika tena rava, mety mahatonga antsika tena tafiditra anaty fandriky. Mety misy olona eto nanome tsiny olona foana hatramin'izay hoe raha tsy anina tsy ohatr'izao ny fiainako, inona nimba, inona tonga raha ohatr'izao. Andaontsika androany tsy mijery an'iny olona iny Andriamanitra androany, fa mijery anao. Tsy problema n'Andriamanitra ny olona ny ambadikany, fa ianao androany. Manahoana ianao eo anatrehan'Andriamanitra, manahoana ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra ry havana malala. Fa zay madio am-po, tena hitan'Andriamanitra ny olona zany, tena tsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona zany. Alleluia. Amen Jesosy. Jesosy malalo, diovy ny fonay androany. Sasao madio zay mba ho afa-keloka Jehovah-Andriamanitra. Diovy zay mba ho afa-pahotana Jehovah-Andriamanitra. Tia hitanao zay Jehovah-Andriamanitra, tia tsapany fanatrehanao ny fonay. Hatramin'izay mety misy olona eto mivavaka foana fa tsy mety mahatsapakasika Andriamanitra. Fa androany miomana amin'ny Pentekostika ry havana, daontsika hanadio zay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Esorany anatinao any, esorany anatinao any ny folentika, ny fofeny fankalana. Amen Jesosy. Daontsika androany teny Jesosy ahy. Afaka mandohalika mihitsy ianao amin'izao fotoana dia manaraka ny tananao anankiroa dia miteny Jesosy aho, dia hitanao aho. Dia hitanao
Ifantotsika ao anatin'izany ery zany. Amin'ny fanatrehanao. Te ahitanao azy Jesosy any. Sy ny ositra. Asandrato ny tananao anankiroa dia teneno hoe te andrehanao aho. Amin'ny fanatrehanao. Diovire fuoco, fatela hitanao aho. Sasaure il fuoco, fatela andrehanao aho. Diovire il fuoco. Sika rehetrarehetra metry ny tanana mitsofofonao dia teneno mafy. Te hitanao aho Jesosy. Sasaure il fuoco, fatela andrehanao aho. Eny Jesosy. Diovy ny fonay dia tonga eto androany. Te hitoeranao. Halleluja. Te ahitanao aho, sy osotra. Te andrehanao aho, amin'ny fanatrehanao. Te ahitanao aho, Sy ny ositra e. Amen. te andrehanao aho, amin'ny fanatrehanao. Diovire il fuoco, Te hitanao aho. Halleluja. Sasany fokotra sasao. sasaure il fuoco. Masante andeny mianao. Amen. Halleluja. Diovy ny foko. Diovire il fuoco, fatela hitanao aho. Sasaure il fuoco, Te andeny fatela mianao. andrehanao aho. Muito bom. Halleluja. Jesosy any. Sabi mangatak, sabi mitena zao fotoagna Jesosy diovy ny foko za tena te ahitanao, te andrehanao. Amen. Halleluja. Diovire il fuoco, Za te ahitanao e. hitanao aho. Sasany fokotra sasao. Sasaure il fuoco, fatela andrehanao aho. Diovire il fuoco, fatela hitanao aho. Sasaure il fuoco, fatela andrehanao aho. Hitanao aho. Efitra mampisanaka sasao a Jesosy aho. Diovy amin'ny ranao a Jesosy aho, fa te ahitanao aho. Te andrianao aho. Diovy a Jesosy aho. Diovy ny fonay Jehovandriamanitra. Alleluia. Sotranao zay Jesosy amin'ity fotoanandroany ity. Sotra satria fantatra efa mamakivaky anay ianao amin'izao fotoana izao. Mamakivaky nisa tokantrandro amin'izao melohan'ny Pentecosta izao Jehovandriamanitra. Dia fantatra fa manadio ny fony tsirairay avy ianao. Mamakivaky ny anatin'ny taolanay sy nofonay. Mamakivaky anatin'ny nofonay ny herinao. Mamakivaky anatin'ny fonay Andriamanitra. Dia misaotra anao zay Jehovandriamanitra. Misaotra anao zay Jehovandriamanitra. Satria zay te ahitanao zay ary zay madio am-pony ahitanao. Ho adinonay ny zavatra rehetra, ho adinonay ny ampo-po, ho adinonay ny zavatra rehetra tompo.
fampio izay ahafahanay manadonia anatin'ny sainay diovy ny fonay diovy ny sainay fa tia hitanao zay Jehovah'Andriamanitra. Halleluja. Andriamantsika liavana malala tsy mba olombelona. Ny olombelona liavana rehefa miteny amintsika dia nisofintsika miasa dia maheno feon'olontsika eo amin'ny sofintsika. Fa Andriamanitra rehefa miteny amintsika dia anatin'ny fotsika ny atsampantsika ny feony. Rehefa mamagy antsika Andriamanitra dia any anatin'ny fotsika no atsampantsika fa mamagy antsika Andriamanitra. Zany mahatonga an'Andriamanitra sarotiny amin'ny fotsika satria Andriamanitra tsy mba miteny eo an-tsofintsika fotsiny riavana malala fa miteny any anatin'ny fotsika lala. Dia mahatsapa fanatrehan'Andriamanitsika rehefa madio ny fotsika lala. Zava-dehibe androany itenenanao i Jesosy eo. Raha misy olona tsy mbola natsapa kasika Andriamanitra mihitsy hatramin'izay ny vavahany. Androany dia teny aminao diovy ny fonao fa azon'Andriamanitra ataony mikasika an'io. Azon'Andriamanitra ataony miditra mipetraka ao anatin'ny fonao ny havana malala. Ataontsika anadio ny fontsika androany. Itentsika hoe Jesosy io. Aza velanao izy tavela ao na dia farak'izay petina farazay kely indrindra aza fa za teo vanginao. Alléluia. Alléluia. Verstsika saniry za dia miantsoantso mafitsika androany. Alléluia. Zay rehetrarehetra tia hitan'Andriamanitra izy eto. Miantsoantso mafitsy ao anatin'ny saniry za io Jesosy eo. David Fulgoy. Amen. Ni fuko metsandran tiko areno. Ni fuko andran tiko ansapra Jehovah'Andriamanitra. Amen.
social fa tia hitanao tia andrianao diovy a Jesosy. Alleluia. Aoka atolotrareo ny tenanareo ny tenin'Andriamanitra ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompopana mety ataonareo zany. Alleluia. Amen Jesosy. Amen Jesosy. Tena atolotrainao mihitsy ny tenanay. Fantatra fa tsy ankasitrahanao. Ianao Andriamanitra rehefa mitady fanatitra dia zao foana ny teninao hoe atereo ty amiko ny zanak'ondry tsy misy klema. Alleluia. Tianao koa izay mba ho tonga eo anatrehanao tsy misy klema Jehovah Andriamanitra. Atao fanatitra ho anao izay. Hiakatra eo ambony alitara masinao izay Jehovah Andriamanitra. Miakatra eo ambony alitara masinao ny fonay Jehovah Andriamanitra. Alleluia. Atao fanatitra ho anao. Fanatitra dorana eo anatrehanao Jehovah Andriamanitra. Fanatitra masina kasitrahanao. Tsy misy afaka manamasina anay anefa fa tsy ianao ihany. Tsy afaka manamasina ny tenanay izay Jehovah Andriamanitra. Fa ny ranao no manamasina anay androany. Ny ranao Jesosy no manadio anay androany. Alleluia. Tonga izay vonany an'olon-tena. Hatramin'izay izay nan'olon-tena ihany fa mbola misy klema Jehovah Andriamanitra. Tsy nakasitrahanao, tsy nety taminao, tsy tao anatin'ny fepetranao. Fa amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra. Han'olon-tena izay androany. Tianay mba ho ankasitrahana. Tianay Jehovah Andriamanitra ianao mba hankasitraka an'izany fanatitra izany amin'ity androany ity. Alleluia. Androany anatona an'Andriamanitra dia tena hamasina Jehovah. Hamasina fa te ho fanatitra ho anao Andriamanitra. Alleluia. Sabi mangataka ny rano Jesosy tsika amin'izao fotoana izao. Hamasina ako, hamasina ako, hamasina ako, hamasina Jesosy eo. Amasino amasino fateo fanatitranao amasino. Zay fotsiny miveromberona tsika rehetra sady vavaka ao anatin'izany izany Jesosy. Hamasina amin'ny rano ao azy. Atsanatony tananao dia teny hamasina amin'ny rano ao azy Jesosy. Hamasina. Mene tompo fa te ho fanatitra ho anao azy. Afaka madoany tena ao amin'izao fotoana izao. Dia afaka manandrantara ianao dia miteny hamasina tompo. Hamasina. Amen Jesosy. Fa te ho fanatitra ho anao azy. Vesika miaraka ihany hamasino ao. Tsika rehetrarehetra natokantrano any samy miteny hamasina. Fa te ho fanatitra ho anao azy. Fanatitra ho anao
mandrak'izao vavaka izao. Afaka mivavaka ianao amin'izao fotoana izao dia tena ny amasina tompo. Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Noarinao mba ho fanatitra ho anao ao. Nampisinao a tompo mba ho fanatitra ho anao. Koa indro ateriko androany ny fiainako, ny fisiko mba ho fanatitra ho anao. Amafisiko indray androany ny fanekeko anao, ny fandraisako anao Jesosy mba ho tompoko, ho mpamonjy, ho mpanjakako, mpanavitra ny tenako manokana ho anao mandrakizay. Amasino aho, amasino Sigaretra ira mafy. amasino fateu fanati chawanao amasino wakartike fanatitra ankasitrahana eo anatrehanao Jehovandriamanitra falora tenanay izao Jesosy. Fanatitra mamy. Tsy sanatria hamonamonainanao Jehovandriamanitra. Fa fanatitra tena ankasitrahana. Fanatitra tena mety tsara aminao. Fanatitra mifanaraka tsara amin'ny sitraponao Jehovandriamanitra. O Jesosy. Zay rehetra tonga eto androany. Alleluia. Vangio zay Jesosy. Ampio zay. Raha mbola misy olona eto Andriamanitra. Androany manao fanatitra ho anao. Dia rapitsy dia miverina manota indray. Androany mivavaka sy manolo-tena. Dia rapitsy dia miverina misy potaka indray. O Jehovandriamanitra. Omeo ny herinao zay tsy alay avy. Fotaka mandrevo lalovana eto amin'ity zao tontolo zao ity Jesosy. Mora malavo eto amin'ity zao tontolo zao ity Jesosy malalo. Fa ianao anefa no niteny. Fa raha tsy mahafoy an'izao tontolo zao zay dia tsy azo lazainao mpianatra. Raha tsy mahafoy an'izao tontolo zao zay dia tsy afaka ny andova ny fiainana mandrakizay. Tsy azonay atao Andriamanitra sady mivavaka ny manota. Satria ho verimaina fotsiny izany Jehovandriamanitra. Fa androany atoseho zay Jesosy. Atoseho zay Jehovandriamanitra. Ampirisio zay Jesosy. Ampandreseo zay Jesosy. Ampio zay andresy ny nofonay Jesosy. Ampio zay ampandefitra ny nofonay Jesosy. Amasino zay Jehovandriamanitra. Zay nge Jesosy samba manonofo. Zay nge Jesosy samba teo any an-danitra. Nge zay Jesosy. Zay nge Jesosy raha antanina. Samy tsisy teo very nge zay Jesosy. Samy tehiteny daholo hoe teo iaina mandrakizay. Teo vovonjy ny fanahinay. Fa ny lalana tongavana ihany nge Jesosy. Sarotra amin'ny olona ny manohitra an'ity zao tontolo zao ity Jesosy.
hanefinao ny efa nilaza fa raha ho any an-danitra zay dia tsy maintsy miditra amin'ny lalana ety sady tery ary tsy maintsy mahafoy an'ity zao tontolo izao ity. Tafionerinao zay Jehovah-Andriamanitra, tafionerinao zay tsirairay avy. Za Jesosy mivavaka androany, tsy hisy aminay izay manaraka an'izao fandaharana izao eto no very Jesosy ahy. Mba efa hitanay ihany ny lalana fa tsy niditra izay, mba fantatra ihany ny tokony atao fa tsy nataonay. O Jesosy, tsy hisy aminay eto zany. Fa za mivavaka androany, misy letimety mbola tena kely ny heriny Jesosy malala, te hakatoanao ihany fa tsy manam-pasahiny, kely hery, tsy mavita na inona na inona. Androany amin'ny mivavaka Jesosy ho an'izany olona zany. Jesosy malala, mety misy ange Jesosy olona maniry atao batisa ange Jesosy, fa tsy mety tonga mihitsy, tsy mety tafiditra mihitsy satria betsaka ny sakatsakana. Za Jesosy androany mitondra mbavaka an'izany olona zany aho. Jesosy io, tafionerinao zay tsiray avy, tafionerinao zay. Halleluja, halleluja Jesosy. Mandani tena ny kamano, miaritra zava-maro, miaritra zava-maro sy marary, mamery izay tena mameny eto an-tany. tsarovy avana malala, Tsarovy valalan-tsarotra sady tery, valalan-tsarotra sady tery, nolalovana, nolalovana na tsy teo very. Ny teny tsy zava-maro iaretanao dia azo fijalena ho lanjainao. Tsarovy valalan-tsarotra sady tery, nolalovana na tsy teo very. Ny teny zavatra maro iaretantsika rehetra avana malala, regny azo fijaliana regny, dia azo falazaintsika mpifaliana. ho lanjainao. Halleluja. Sakile olo izay maniry, betsaka ny olona te hivavaka, te hanompo an'Andriamanitra, lavaka se hanompo anjeso to, fa nefa sady te hanota ihany, kanefa ny fomba ratsy tsy tiano arina. fa mivavaka tao ny tiany valiana daholo, Mivavaka tao fa sisy amintsika eto alezany mivavaka valina, na eo aza nefa zany rehetrarehetra zany. izany rehetra izany, ny miaritra ho any to ho vita ihany. fa ny faharetanao hatramin'ny farany, Faharetanao hatramin'ny farany, nivokatra ho tsinjaintsika vokatra ho tsinjaina any am-parany. any am-parany. Na eo azany izany rehetra izany, miaritra ho any miaritra tompo, ho any tompo ho vita ihany. fa ny faharetantsika hatramin'ny farany, Faharetanao hatramin'ny farany, vokatra ho tsinjaina vokatra ho tsinjainao any am-parany. Raha teo vonjeny anao, raha teo vonjeny anao, na teo vonjeny ianao, vonjeny maintsy anao, mamoy, maintsy mamoy, tsy maintsy mamoy. Raha teo vonjeny anao, raha teo vonjeny anao, raha teo vonjeny anao, tsy maintsy mamoy. mamoy ny zavatra rehetra, Mamoy zavatra rehetra ho aminao, mamoy koa ny filany ny fomba ary
Avana mahireza raha samy ilanja azo fijaliana ihany firavana malala tsy aloha mba neny Jesosy ny lanjaina eto ngeravana misy azo fijaliana lanjaina eto e ary betsaka ny azo fijaliana ny devoly rehefa mampitondra azo fijaliana dia sady tsy anankiray fa maro no mavesatra dia mavesatra ary mihamavesatra andevoly rehefa mampitondra azo fijaliana tsisy mihamaivana zany fa mihamavesatra mandra-patonga anao tsy mahazaka any intsony dia mifarany amin'ny fahafatesana ary tonga ny hafahaverezana mandrakizay fa neny Jesosy ny azo fijaliana inona riavana izay teniteny inona riavana izay fanenjehan'ny olona riavana malala voaenjika ngentsika riavana mitandrina sabaty voaenjika ngentsika riavana tsy mihinana n'izao zavatra rehetrarehetra zao e voaenjika ngentsika riavana malala tsy manao fitafin'izao tontolo zao e inona riavana izay fanenjehanao ohatr'izany tsisy dikan'izany maivan'izany zany rano teteny aminao foana hoe matahotra ny olona ilanja ny azo fijalian Jesosy io mampatahotra ny olona mihitsy riavana fa neny devoly tsy maintsy lanjainao na tianao na tsy tianao neny Jesosy afaka misafidy ianao azonao atao tsara ny tsy milanja an'io fa neny devoly riavana malala rehefa tsy lanja ny azo fijalian Jesosy ianao dia tsy maintsy milanja neny devoly ianao ary ny mampalahelo aleon'ny olona milanja ny azo fijalian devoly riavana nefa fantatra fa tsisy fiadanana tsisy fifaliana tsisy fitsarana tsisy fahasambarana tsisy hoavy mafinaritra tsisy avenira mafinaritra fa eto ianao milanja mavesatra fa mandrakizay ianao mbola ilanja faran'izay mafy riavana fa Jesosy riavana malala lanjaintsika koa ny azy fa fantatritsika tsara riavana ny antsika riavana malala raha ety an-tanitsika mideran'Andriamanitra dia mitoy any an-danitra alleluia ety an-tanitsika manompo an'Andriamanitra dia mitoy any an-danitra fa ety an-tanitsika mbola sady manompo an'Andriamanitra indraindray mandalo ady fa any an-danitra manompo an'Andriamanitra tsy misy ady tsony ny anjely riavana tsy hanesoeso anao zany tsony tsisy anjely iteny anao zany hoe hoay to tsy mihinan-kisoa hoay to manao hanina hoay to manao akanjo fotsy lava hoay to mitandrina sabata fa ny anjely rehetrarehetra any miara mitandrina sabata aminao alleluia ny akanjon'ny anjely ihany mitovy amin'ny any ny akanjonao ny fihinan'ny ihany mitovy amin'ny any ny fihinanao tsisy hanenjika anao tsony any inona ny mahory anao riavana malala za teteny aminao androany datsika hanamafy ny voatsika indray eo anatrehan'Andriamanitra androany hanamafy ny voatsika tsika androany dia tena hoe Jesosy niatsy mba taperika ety an-tany any fanontoko anao fa toizako alleluia ho any an-danitra Jesosy alleluia tatsika fotsika rehetrarehetra aeresika rehetrarehetra mandra-pahafaty alleluia tsy rehetrarehetra samy teny azany androany dia anandra-tanana dia teny azany mandrakizay
anao Jesosy. Ny fiderako anao Jesosy Hatrany an-danitra. hatrany an-danitra. Izay misy anao. Izay misy anao Tompo dia ho aniko Fampoka anao tsika rehetra. Mandrapahafaty Jesosy. Halleluja. Ny fitiavako anao Tompo, ny fitiavako anao Tompo, Mandrakizay. mandrakizay hoahy. Ny fiderana anao Jesosy, ny fiderako anao Jesosy, hatrany an-danitra. Izay misy anao, izay misy anao Tompo, dia ho aniko Tsika rehetrarehetra iro mazanana tanane. Satsiko fona iaraka aminao, anilanao Jesosy no mahatsara. Fa tiako loatra ny tantanana, Tiako loatra ny zanaka. tiako loatra ny hoe zanaka. Sandrinao maherino Satsiko fona eo akaikinao, satsiko fona iaraka aminao, Anilanao Jesosy no Dono mahatsara. mahatsara. Tiako loatra ny tantananao, fa tiako loatra ny hoe zanaka. Ilay sandrinao maherino fantatry Tompo, fa ny sandrinao mahery afaka mandrakotra amin'ny andro any. Fantatry Tompo, fa miaraka amin'andray anao andro any. Mila anao zay Tompo. Mifanompoka anao. Tsika rehetra androany an'olona ny voady tsika ao anatrihan'Andriamanitra. Mandrapahafaty ahy. Ny fitiavako anao Tompo, ny fitiavako anao Tompo, mandrakizay hoahy. Ny fiderako anao Jesosy, ny fiderako anao Jesosy, Hatrany an-danitra. Izay misy anao. Tompo, dia ho aniko satsiko fona eo akaikinao, Satsiko fona iaraka aminao Jesosy. iaraka aminao, Anilanao ihany mahatsara ny tenako. Jesosy no mahatsara. Tiako loatra ny tantananao, Tiako loatra. loatra ny hoe zanaka. Sandrinao mahery. Maherino Halleluja. satsiko fona eo akaikinao, Satsiko fona iaraka aminao. fona iaraka aminao, anilanao Jesosy no mahatsara. Tiako loatra ny tantananao, tiako loatra ny hoe zanaka. Sandrinao maherino sandrinao maherino sandrinao maherino Halleluja. Olona tia an'Andriamanitra ny afaka manao an'izany voady zany drefana. Olona vonina no fato an'i Jesosy, vonina niaraka amin'Andriamanitra,
vonanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany ary manantena fa ho tody soa amin'izany toeran'izany. Dia mba hiteny tahaka amin'ny mpianatra eny fanimpoko anao Jesosy mandra-pahafaty ahy. Izany mandra-pahafaty izany raha avy ana-malalana. Be dia be ny zavatra mety mifamafao ao anatin'izany. Mialohan'ny fahafatesana dia indraindray ianao midipidinana, indraindray ianao miaka-piakarana, indraindray ianao mandalo mikitotoana, indraindray ianao miampita rano, indraindray ianao mamaky ny afo. Mandra-pahatonga ny fahafatesana. Lalovana avokoa ny toetrandro rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Na ny antsika mamirifiry, na ny masoandro migaingaina, na ny orana mikijy, na ny rivotra mifofofo riavana. Fa ny dikan'izany hoe za Jesosy hanompo anao mandra-pahafaty ahy. Ny dikan'izany dia hoe ninona zavatra mitrango eo amin'ny fiainako. Araka ny tenin'ny Paoly hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Mino fa antsika rehetrarehetra izay tonga eto androany samy manana an'izany faniriana izany ary tsy hipetraka ho faniriana fotsiny izany fa tena hanana an'izany tsika ny herin'Andriamanitra no hijorontsika. Dia ampahiranao raha mandalo ady ianao androany. Aza dino fa ianao manana an'i Jesosy ianao. Tsy irery ianao ry havana fa momba anao Andriamanitra. Tsy irery ianao na dia mandao anao dolary ny olona rehetra fa teneno androany Jesosy aho. Tena hafa ihany ny miaraka amina. Tena hafa ihany ny manana anao. Halleluja. Taontsika izany alohan'ny adirantsika amin'ny fiderana androany. Halleluja. Ewa. Miaraka miray Mahita fiadanam-po Mahita fiadanam-po Mandrakiza Kalatatra Fanady sarotra Sy olana mama Hitanany mahery Tanany mahery Halleluja. Ampiaro anay Tena faya Miaraka miray Mahita fiadanam-po Mahita fiadanam-po Mandrakizay Mandrakizay Fanady sarotra Sy olana mamay Ny tanany mahery Ampiaro anay Fa tena mino azy ianao. Sa tena mino azy ianao Mametraka azy ambony amin'izay atao Manolotra azy ajamony sy voninahitra Tsy manompo hafa Tsy manompo tompo afako Jesosy irery no ao ampo Izy re Samitaka Tsy antsika. amitaka anao Hampo anao Ny fahasoavana avy aminy Ampizaraino anao sy hoay Jesosy
Halleluja. Afa ihany miaraka amin'i Jesosy. Halleluja. Tsy taho tenenina fa dia tena hoe andramboka izao fa tsara Jehova. Hitra fiderantsika dia misy zavatra ataoko kely. Ato ve raha vavy lantony irina dia ato ve raha vavy erana na G na sandratra. Tsy haiko na ato izy menada reo satria tamin'ny heriny dia nangataka hira izy menada dia efa feno moa ny repertoirantsika dia tsy natao intsony ilay hira fa androany raha eto raha vavy lantony iriny izay nangataka ny hira identité raha eto dia atao ilay hira raha tsy eto dia tsy atao ilay hira. Zay zany ny condition antsika. Halleluja. Raha eto raha vavy lantony irina ohatra ny hitako dia io izy io. Halleluja. Manara-tanàna kely izy. Eny ary nisy nangatanao tamin'ny heriny identité an'i Joseph Daf dia ataontsika izay androany. Dia famezana fahafapoanareo satria mety tsy mbola ho tafiditra voalohany indray ianao androany dia nefa ianao mba nangataka an'ilay hira dia omentsika fahafapo e. Halleluja. Fotoana mahafinaritra androany, fotoam-pifaliana, fakana fafinaretana, misy ambiance eto amin'ny sabata. Halleluja. Ave tsy ahony na jiony tsy ahozy izy mivadiny dia tsy atao indray zany aloha ny hirany fa raha eo izy amin'ny heriny dia ataontsika indray amin'ny heriny. Ny hira nangatany hirany Joseph Daf ihany koa any amin'ny avo indrindra dia tsy ataontsika aloha satria tsy eo izy. Halleluja. Dao ataontsika ilay hiranao raha vavy lantony irina dia lasa tsika hiditra anaty fiderantsika rehefa avy eo tsika ihany toroteny. Zao misy olona aminareo mandefa vidéo rehefa tapitra ny sabata izao ampozina fideran'Andriamanitra tany faly be zay vady raha mba mandray andrendray androny hoe ohatsy ahoana re fideranareo an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao.
Alléluia. Mahafinaritra mihitsy rehefa sabatarivo ohatr'izao averiko teniko teo. Misy aminareo mandefa vidéo hoe takiny ahoana ny fideranareo an'Andriamanitra ao tokantrano ao. Dia mahafinaritra kely ery mijery anareo. Dia raha mbola misy mandefa koa androany a, dia mba ataony amin'ny vady mba fifaliana rehefa tonga ny ariva mipetrapetraka izay dia mijery anareo midery an'Andriamanitra ao tokantrano ao a. Dia faly be zay fanindra zavatra manana tsiry amboaramela bakay Rony Anisy Bert Sava fleur mino fa narehetrarehetra eo a Andrina Suzaila tena midery an'Andriamanitra ao a ndahoary. Alléluia. Misy nangataka koa zay iry zay mifambetsaka zay a. Rehefa misy olona anankiroa hitanao a tena tsy maty antoka mihitsy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Alléluia. Tsisy faty antoka. Eo zay rehetra tsy mahatsiaro maty antoka. Tsy misy faty antoka. Manaradie. Manaradiany Jesosy. Sambarana. Tena sambarana. Maivano. Maivana ny ekako. Alléluia. Tsy misy faty antoka. Manaradie. Manaradiany Jesosy. Tena sambarana. Maivana ny ekako. Ahiratra. Son fadiana tsy maty antoka. Alléluia. Son fadiana tsy maty antoka. Volavonona ny anoy fa tsy maty antoka. Alléluia. Tsy misy. Tsy misy afa-tsy Jesosy. Fa izy no hitsarana. Andraviso tontolo izao. Ny makomana ndray ary a. Ny makomana ndray a. Tsy misy afa-tsy Jesosy. Fa izy no hitsarana. Alléluia. Andraviso tontolo izao. Eo ary. Amen. Famahira te. Otabe. Alléluia. Sövsa sesasya. Ser vitrine anao amin'izao a. Vitrine-n'olona tsy maty antoka, tsy manenina manompo an'Andriamanitra. Aina ny fetra. Eo ny avana marara. Alléluia. Sotra Jesosya. Manatona ny Jesosy. Aza miandry mapitso e. Tomba fanapana tena. Eo ary. Famahiratra kosa. Otabe. Oh, alléluia. Alléluia. Eo amizay aloha mandefa hira. Iza ny angatakira voalohany. Eo a Dia eo. tonga voalohany eo tonga dia zay ny ataontsika. Iza le angataka hira. Inona ny hira tianareo atao? Manefatra nainina ny vaovavao. Zay tonga voaloha ihany no atao. Alléluia. Iza ary ny angataka hira.
ohatra tsisy ny nangataka olana kely amin'ny telefonina anty le olona retolona raha isony fahatsapana ozy-tojo a de any an-danitra any antsiry amboramelona zay zany a no ataontsika androany a reo anankiroa reny angamba ny ataontsika mampinona raha tena mamindra fo ary tsika de tsy mahatry itsony any bakay ataontsika fantelo ndreo telo reo zany ny ataontsika raha isony fahatsapana de any an-danitra any anrija de tsy mahatry itsony a misaotra anareo nangataka rehefa oatra moa tsy afaka ataontsika daolo izy rehetrarehetra fa reo telo reo zany a tojo a de tsiry amboramelona de bakay a zay no ataontsika tsiry amboramelona nazoya miantsa mianta ohatray ve hay mitage olona izy amare raha isony fahatsapana ny tojo a de any an-danitra any antsiry amboramelona de tsy mahandry itsony a TDL alleluia ndao répertoire tojo Mikael la sarty io moa de ataony foana raha isony fahatsapana Pentecosta eo ary tsy maintsy atao io rehefa amin'ny heriny izy fetsy a fetsy izy satria atao le hina androany de tsy maintsy atao koa amin'ny heriny de malaza ina le lasanarela malaky sautavela natao an'olo jiaby ny famonjena andao isigidinja malaky sautavela natao an'olo jiaby ny famonjena andao isigidinja fandesena yanao io mihitsy yanao io mihitsy zany mihitsy Erra su Yasala you Hallelujah Kotre camarade Jesus Erika Raxleta Yadrina Sizela Patricia Armalala androany hitako teto tonga so Patricia Armalala hitako koa zay vo hitako teto
sotra jesosy sotra tsika rehetrarehetra izy mbona tany an-danitra nandanitra ny tsira mboramelona dia tsy mahatry itsony ny TDL ho an'ny bakay halleloia halleloia sotra jesosy mba ho ary sotra nareo zay vovavao rehefa tsy mihafahafa miaraka aminay a eo ary Velan'Andriamanitra tsika eto a lasare samifaly Alleluia. Meno mbola tsy maintsy natete mandalo ihany simse Jesosy nefa mikarakara ny toerana any an-danitra any misy fiainana be dia be meno mbola ohatra tsy maintsy sote etide mandalo ihany simse Jesosy nefa mikarakara ny toerana eo ary tsika rehetra samy teny jesosy Jesosy tsisy atakaloko anao tsy misy atakaloko anao lalaka anao e ety antany andanitrany Jesosy tsy misy atakaloko anao lalaka anao e ety antany andanitrany tonga ihany io a narotojotoky niady ary anao fa tonga any tombotsongony velona mihetsiketsika fa manomana nanyakotra Jesosy any nefa mikaraka efa mandravitra fitoeranao anao jesosy any an-danitra tonga ihany halleluia manana tombotsoa manana tombotsoany velomena sika mbola afaka manomana mihetsiketsika fa manorona nanyakotra Jesosy any nefa mikaraka efa manamboatra eo ary jesosy oh tsy misy atakaloko anao lalaka anao e ety antany andanitrany Jesosy tsy misy atakaloko anao lalaka anao e ety antany andanitrany urun funareu ena rumbalalan funku urun funareu fanta Jerusalem azamana wajakanarewa rewa zaisha zaisha ankumisenareo tonga yani waraba kama na sumseno muna vena za kulata kama mama na nao Getske from manuru menene kota Jesosy any efa manamboatra halleluia Jesosy tsisy atakalona ianao tsy misy atakaloko anao lalaka anao e ety antany andanitrany Jesosy tsy misy atakaloko anao lalaka anao e ety antany andanitrany lalaka anao e ety antany andanitrany andanitrany feona nokia kely lo nokia kely le feon'izy amin'ny farany halleluia amaranantsika zary tsy mahatry tsy mahatry itsony itsony de faranatsika amin'izay fa amin'ny heriny halleluia za mampinana tamin'ny terinandro ty nahita olona
nisy olona nitsofina rano zay tsy anankiray a fa fantatro fa zany olo zany tsy ho anaty fahantranatsony mandrakizay. Halleluja, Halleluja. amen. Tsika rehetrarehetra koa androany teny tsy mahantra ianao mitady an Jesosy tsy mahantra ianao. Halleluja. Halleluja. Aza mieritreritra an'izany tsy hoe za ve Jesosy dia zao mifiainana tsy mahantra ianao e. Ndao ary lasitsika. eo ary feona lamasinina ny voalohany tsy mahantra tsony ianao tsy mahantra koa zay. Halleluja. Ndao ary aiza daholo ary la tsy mahantra. atahorana tena hiakatra ambony amizay io. Jesus efa manomana be tsisy ninona tsony tsy maintsy miakatra ambony amizay assuré Jesus efa manomana be. Halleluja. Tsy mahatritsona Jesus fa miaraka aminao e. Halleluja. Tsy mahatritsona Jesus fa miaraka aminao e. Ny fiainako rehetra Jesus ampelaka anao e. Halleluja. Io avy io. Rehetra Jesus Ampelaka anao. Halleluja. Tsy mahatritsona Jesus Fa miaraka aminao. Aiza daholo la tsy mahantra. Miaraka aminao. Ny fiainako rehetra. ampelaka anao e. Ny aviko rehetra Jesosy eo. Ny hoaviko rehetra Jesus ampelaka Halleluja. anao e. Indrisy tsy afaka mandeva vidéo namatsika fandeva vidéo fandeha stage so Mampalahelo be. Halleluja. Amero ndray tsika mandeha fe tsy maneno. Tsy tazany intsony hoaninao rehetra le amiratra be Jesus efa manomana be. Halleluja. Tsy misy atahorana tsisy atahorana tsony hoa Ngapitso tsy tazany intsony souvenir sy le ora pizza eo ary Jesus efa manomana be. eo ary mapionina Tsy mahatritsona Jesus fa miaraka aminao e. Tsy mahatritsona Jesus fa miaraka aminao e. Eo are ny fiainako. Fiainako rehetra Jesus Ampelaka tananao. tananao e. Ny aviko rehetra Jesosy eo. Hoaviko rehetra Jesus Ampelaka tananao. eo ary Rehefa andeha amin'ilay izy moa zany dia tsy hay fa dia samy mentsika antsika fotsiny a. samy mandeha amizay fantany Miaraka aminay. Lava miaraka aminay. Miaraka aminay. Lava miaraka aminay. Ampahany. Miaraka aminay. Miaraka aminay. Lava miaraka aminay. Tsy mahatritsona Jesus Miaraka aminao. miaraka aminao e. Tsy mahatritsona. Tsy mahatritsona Jesus fa miaraka aminao e. Fiainako rehetra. Ny fiainako rehetra Jesus Ampelaka tananao. tananao e. Ny aviko rehetra. Hoaviko rehetra Jesus Ampelaka tananao. Tsy mahatritsona Jesus fa miaraka aminao e. Tsy mahatritsona Jesus fa miaraka aminao e. Aviko rehetra Jesosy. Zay koa namarana ny anjarako androany a. Samy hitahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. amen. Amen. Tahiny Jesosy daholo ary tsika rehetrarehetra falibe zay miaraka aminareo eto androany a matoky koa fa ifampahery a matoky fa
Zano matoko efa nahery ianao e. Alleluia. Dia matoko koa fa mbola hitondra hery anao nitoriteny. Nampahery anao ny fotoana isorantsika mampionana ny fotoana izay nitaritany teo isorantsika amin'ny fanamasina na mangatsika eto anatin'izany dia matoko sy mino fa mbola azo hery koa ianao ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Mino zavatra rehetra aloha sady miaraba antsika rehetrarehetra any izay vao tonga ho tain'Andriamanitra retsika tsirairay rehetrarehetra entina mavaka ianao mba haritra toriteny hatramin'ny farany ranabavy izay tratrany délestage nefa te hanaraka fotoam-bavaka dia aminaran'i Jesosy tsy décharge ny téléphone-nanao miarabinareo izay vao niaraka taminay androany mitondra anareo anatina voyage anankiray zay rehefa ohatry izao maraina mparivan'ny andro dia izy io voyage ahitantsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Mino fa sady toritory foana tamin'ny maraina tamin'ny fanombohana faly mitondra fifalianao koa ny fiderana ary hitondra hery anao koa ny toriteny amin'ny androany tika dia mahereza isika rehetra. Mino zavatra rehetra andalo tsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra mba tonga ny tanan'Andriamanitra kasika antsika tsirairay avy any tokantrano any hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zay satria notahinao, misaotra anao zay satria nivombininao ary makasitraka Jesosy satria ny tananao mahery ny tanam-pahasoavanao, tananao mahery sy ny tanam-pahasoavanao Jesosy dia hikasika raindray amin'ity androany ity. Mila anao zay Jesosy, mila ny fanatrehanao zahay, mila ny herinao zahay. Androany Jesosy dia iangaviko mihitsy ny tananao no metraka ny tenany anatin'ny fony reto olona ireto. Fitaovana ihany Jesosy fa ianao ny ametraka ny tenany ambavan'ny mpanomponao. Ampindramiko anao ny vavako androany fa ny olona tsirairay avy kosa Andriamanitra dia hiaino. Na izaza dia mba hiaino ny teny avy aminao. Mitenena Jesosy fa voninkeranao zahay. Mitenena satria mangetaeta ny teninao zay, mangetaeta ny feonao zay Jesosy malala. Matoka amin'ity androany ity fa ny tenin'Andriamanitra dia hanangana, ny tenin'Andriamanitra dia hanasitrana, ny tenin'Andriamanitra dia hamelona fanantenana, ny tenin'Andriamanitra dia hitondra fifaliana ary ny tenin'Andriamanitra dia hanafaka sy hamafatorana rehetrarehetra, hamaly ny etaetan'ny olona. Ninona mety banga amin'ny fiainanay dia ny teninao ameno an'izany Jesosy androany. Ary ny teninao tsy horenesy ny sofinay fotsiny fa ho teny tonga nofo hoentina eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy era ny haja misaotra sy voninahitra anao efa hatramin'izay dia ho mandrakizay. Matoka Jesosy fa na litera ray aza tsy azony devolon-tsaingohana eto amin'ity androany ity, tsy azony devolon-tsaingohana fa amoa avy zato eny avokoa izay voafafy ho voninahitra ny anaranao. Misaotra Jesosy Halleluia, amen. Totsika tira mahafinaritra ity manatsika amin'ny tena Halleluia. Ianao lay andriamanitro tsara indrindra, ny fitiavanao aito foana tiany sinda. Ho very aho raha lavitranao ka tsy ahita ilay fiainam-baovao. Ianao ilay andriamanitra
Sotra Jesosy amaina totsika amaina mihitsy zany riavana malala après na Madagasikara fa délestage misy efa 39% sisa ny batteriany am'izao fotoana zao fa iverina io ka eo amin'ny latsaky ny 20 io miverina halleluja tsy mitataina amety atoritery hatramin'ny farany nareo amin'ny anaran'i Jesosy halleluja. De miarabantsika rehetrarehetra zay tonga eto androany miaraka aminay za manokana aloha zay mivady faly foana zay mahita anareo faly mahita anareo velonaina niady mety misy fa fandresena koa voasoratra ary ampairezana ianao foana hoe tsy olana niady ny tena marina ary misy kopy foana eo de mba andrombana an'iny de miady nefa ny tena zavatra mahafinaritra amitsika rehefa mandalo ady ohatra mody mandalo ady sisa mody mandalo ady satria ny fandresena efa homanina atsika atao ambadika ato de mody miakatra fotsiny ianao de miady ianao misy fotoana ianao ohatra ny alefa fotsiny mba hatanjatanjaka fa raha mitady ho resy ary ianao de miditra tsehatra le tompony ady satria io ady io tsy anao fa any Jehova fa ianao natao eo mba ho atanjahana halleluja ka raha tonga eo ianao zany tady dio fa tsy mbola niteny mihitsy Andriamanitra nandre mandeha ary teo amin'ny fiainana hoe mba ho resy aloha ianao fa zao foana hoe mpandresy ianao azakivy amin'ny ady azakivy amin'ny olana fa tsy noforona akory ny olana de vaolana efa vonona ho anao halleluja ana de manjo ianao taky ny ahoana aza ny olana entiny miodikodina taky ny ahoana ny lalanao
tadidio fa ny vaolanao efa tonga de efa manitsy, misy lalana manitsy. Alleloia. Rehefa mandeha amin-dranabavi selinary a Bordeaux de zao misy lalana miodikodina ve lalana tokony lalana ataonao adiny 7 sasany a miodikodina eny amin'ny tanàna rehetrarehetra eny, fa misy lalana anankiray somary andoavam-bola fa tonga de manitsinitsy be fotsiny ianao, adiny enina ianao de tonga. Ka tadidio fa ny olanao mandalo tanàna fa ny vaolanao mandeha péage tonga aloany io. Halleloia. Kalma fotsiny, maiza mifaly eo amin'Andriamanitra. Fa raha olona falany ianao vao mahay mifaly amin'Andriamanitra fa tsy hainao mifaly amin'Andriamanitra rehefa misy olana de mbola tsy matoky an'Andriamanitra ianao zay. Fa maiza mifaly ninona olana, maiza mifaly ninona ady, fa Andriamanitra fifaliana ho atsika de mahay resa tahin'Andriamanitra. Alleloia. Ijery ten'Andriamanitra atsika am'izao fotoana zao. Mahafinaritra moa fa hiatrika Pentecoste atsika. Amin'io Pentecoste atsika somary avaka kely satria efa betsaka ny live manao live eto rehefa Pentecoste. Atsika mety mba tsy hanao live tsika amin'ity satria misy zavatra tanjona ao ataotsika ato amin'ny zay reto ato amin'ny fandarina andramoka izao. Dia hidy amatrano kely aloha zay amin'ny Pentecoste fa amin'ny sabata zao tsika ny tena hiaraka eto. De araroty ary amin'ny sabata tsika hiaraka eto fa ny Pentecoste kosa de iarahana ao anaty Zoom ihany amin'ity satria tena novoely tsika ahafahantsika tena hoe miainga. Ary aza matahotra nareo fa ao aorianan'ny Pentecoste de misy départ vaovao amin'ny kery miaraka amin'ny herin'ny fanamasina indray hiainga indray sika. Ary tadidio fa ny Pentecoste atsika io mbola tsy haitsika na io Pentecoste atsika iarahantsika farany na tsy fantatra satria fantatritsika tsara fa efa metsiketsika de metsiketsika am'izao fotoana zao ny resaka fanenjena ary ny resaka fiangonana manokana efa manomboka mivoaka zao ny didy sy ny lalàna ny anakatonana fiangonana. Ary mahavariana fa ny fiangonana idina fa ny spectacle sy ny sisa voaina, ny fionana rehefa miona ny mpanao politika de be de be ny olona tonga tsisy olana mihitsy fa ny fiangonana idina. Ary zao sady efa mampianatra atsika rehetra fa ny fiangonana azo atao hoe ilaina ny fiangonana fa azo atao mihitsy koa tsy misy am-panaratsy raha midy ny fiangonana fa ny tanjony devoly de ny anidy ny fiangonana tsisy itsony zany fiaraha-mivavaka zany. Ary na zao fandarantsika zao ary hoavy ny fotoana tsy ho azotsika atao itsony fa zao ianao de efa mila mizatra manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Aza miandry fiangonana misokatra vao hivavaka anana fifandraisana amin'Andriamanitra. Aza miandry fandaran'andramoka izao hitanao eto vao hirehatra ara-panahy fa mianary ianao de zao manomboka mikolokolo ny ara-panahinao. Halleloia. De samy mahery samy tahin'Andriamanitra fa mbola tsy haitsika zay avadiky ny ampitso fa isika mbola misy ny fotoana fa atsika miaraka de ndaotsika hirehatra anompo an'Andriamanitra. Ary androany de misy anatra ndray ho atao amintsika androany ny ten'Andriamanitra Jesosy Kristo ny Isaia 2:30 dy manomboka amin'ny 9:7 hatramin'ny 9:20 izay soramandry de anatra mafy tamin'ny vehivavy tao a Jerosalema. Nefa aza matahotra anao fa tsy bedesana no hitanao eto androany. Alleloia. Satria mizara roa ny toy ny ten'Andriamanitra vekitsika androany ny Isaia 2:30 andininy fahasivika hatramin'ny efatra amby folo de ny tapany faharoa afinaritra be ny andininy fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo izay andraisantsika fampahirezana eto amin'ity androany tika. Aza de manao an'le tonga de hoe zany ohatrany be dray eto fa de hiany fa mareta hatramin'ny farany de hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Ary nidivainy meny Jesosy de tany amin'ny voalohany izy somary tao amin'ny fanasana somary nafaitra fa rehefa tany amin'ny farany halleloia tany amin'ny farany izy dia mamy sy matsiroka de mareta hatramin'ny farany. Isaia 2:30 ary andininy fahasivy novakiko aminao eto amin'ity androany ity. Aminaran'i Jesosy ny soramandry de anatra mafy tamin'ny vehivavy tao Jerosalema. Mitsangana ry vehivavy miadana ka mandrenesany feoko. Ry zazavavy mitokotoko foana miano ny teniko. Raha afa-kery taona mahery de ho raiky tahotra ianareo ry vehivavy mitokotoko foana. Fa anjaitra ny taom-pihovitazam-boroboka ary tsy hisy ny fanangonam-boankazo. Mangovita ry vehivavy miadana, mangororo ry vehivavy mitokotoko foana. Endao ny akanjonareo ka mitanjaha ary misy kina lamba fisaona. Mitehitratra izy fa malahelo ny sana finaritra sy ny voaloboka vokatra. Ho rakotry ny tsilo sy ny hery ny tanin'ny oloko. Eny na de ao amin'ny trano mahafaly rehetra aza ao an-tanàna aza de na de ao amin'ny
trano mahafaly rehetra ao an-tanàna ravoravo azy fa ho foana ny lapam-panjaka hitsahatra ny fiorikoriky ny tanàna ho fela sy nitenitika amin'ny fitazanana ho tonga ho zoy na manozoy mandrakizay de fikarenjen'ny brikidy sy fiandrasan'ny andehan'ny ondry amanosy taperitsika aloha fa afetsikitra amin'ny andininy manaraka ry vehivavy tao Jerosalema ny tenenina teto fa androany a sy ny vehivavy tao Jerosalema no antefan'ny teny ny vehivavy moa baiboly a de fiangonana ary Jerosalema de tanàna masina le misy ny fanatrehan'Andriamanitra ary ny fiangonana de tokony iorina ao Jerosalema zany hoe ny fiangonana de tokony iorina ao fanatrehan'Andriamanitra ary izy koa moa ny fiangonana hoy ny ten'Andriamanitra tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo isika zany zao misy fiangonana misy vehivavy 200 zao tsika no mijery eto de tsy zany fa za de ianareo na vehivavy na lehilahy de voalaza ny ten'Andriamanitra fa ny vehivavy de fiangonana ary ny fiangonana de tsy izy akory tsy lay rindrina fa isika iza de ianao a tempolin'Andriamanitra iza de ianao a fiangonana ary Petera de fiangonana najoron'i Jesosy teo ambony vatolampy alleluia niorina tsara ary ititsika eto mbola miorina tsara alleluia finoana kristianina ry zanak'Andriamanitra misy ny vehivavy tao baiboly virjiny izay tsy napozina fa virjiny folo tokony hiakatra daholy vonina hanambady daholy efa nanao akanjo daholy ary tsy nisy akanjo misy natokana hoe ity akanjo anankidimy adala fa ireto akanjo eto asina soratra atao arina hoe endry tsy nisy fa akanjo fampakaram-bady avokoa ary vehivavy avokoa ary virjiny avokoa samy tsara tare samy tokony vonina pakarina namaly ny fepetra rehetra fahana miakatra ampiakarina ho vady saingy indrisy fa teny antsefatsefan-dalana teny ny aingy aloha samy virjiny ampiakarina fa nanomboka teny an-dalandalana teny nisy ny tarevaka nisy ny tsirambina de ny mbola toandro ny andro indrisy mbola afaka ny vidy solika mbola afaka ny vidy petrola mbola afaka ny vidy menaka mbola afaka ny vidy diloilo fa ny sasany ihany no ny vidy ny sahirana ny vidy de ny mbola nazava ny andro fa nisy tao ambadibadika tao virjiny ihany ampakarina ihany fa nitokotoko foana de miadana mo ratsy ve ny miadana ry havana malala tsy ratsy ny miadana ary za tsofoko rano mihitsy anao mba hanam-piadanana hianana zany fiainana miadana fa ny olana tetite zao nitokotoko foana ho ny tenin'Andriamanitra nitokotoko foana nitokotoko tamin'ny tena nitokotoko tamin'ny zava-bita nitokotoko tamin'ny zavatra hita nitokotoko tamin'ny andro tamin'ny volana tamin'ny kitana tamin'ny masoandro tamin'ny zava-misy hitany maso de nitokotoko foana ka nisy vehivavy anankifolo ary nisy anankidimy tamin'ireo nitokotoko foana satria zao nieritreritra fa amin'ny andro atoandro avy mipapakatra de nitoky tamin'ny hazavan'ny andro de nandeha teny an-dalana ngery avane misy video zay somary omaniny mampionina fa mbola tsy vita izy io mbola tsisy fotoana izy mahafinaritra momba ny virjiny dimy adala sy ny virjiny dimy endra fa mahafinaritra video io fa manazava tsara mihitsy fa rehefa ao anatin'ny andro atoandro de samy nandeha teny an-dalana ry havana samy nandeha teny atsena ry havana ireo virjiny folo ary samy afaka ny vidy sy tokony novidiny mahavarina fa ny anankidimy tonga de lina zany hoe tonga de ny s'intéressé tany amina zavatra mahasoa fa ny anankidimy nifantoka sy lina tany amin'ny zavatra nafinaritra nijerijery lavin-damba nijerijery akanjo nijerijery firavaka nijerijery kiraro miavaky zay mivady rehefa samy mandeha magasin mampionina any amin'ny zavatra momba ny ankizy momba nay akanjo kiraro zavatra ilaina ato trano sy ny sisa matetika ny zavatra jerena. Za ndray rehefa miditra de mikasika ny asako matetika.
tsika ny asa, mikasika ny fiarakodia, mikasika ny zavatra samy manana ny zavatra zay ilaina. Misy fotoana tsika mividy zavatra mahafinaritra fotsiny, fa misy fotoana tsika mividy zavatra mahasoa. Alleloia. Ianao hoe mahita hoe mahafinaritra marto, fa za zao misy fotoana mividy marto. Tsy ololovin'ny ankizy iny tsy atao haingon-trano fa marto. Aiza amin'ny placen'le marto vaovao tonga de any amin'ny garage anamboarako zavatra. Misy fotoana tsika mividy zavatra mahafinaritra. Alleloia. Fa reto virginy 5, reto virginy 10 reto revana rehefa nandeha tany an-tsena, samy afaka mividy zay ny tokony vidiny. Fa reo anaky 5 ilay efa tonga ny tamin'ny alina, ilay niavaka lasa 5 endry, tsy tany amin'ny mahafinaritra ny jereny, fa tany amin'ny mahasoa. Nijery no avy izy satria zao fantany fa ho alina io andro io, ary tsisy nafantatra. Tsisy nafantatra hoe rovina ary ty fampakaranty, fa ny zavatra fantatra dia androany. Ny androany mandrapatonga amin'ny 12 alina dia mbola androany. Alleloia. Raha amin'ny fomba fijerintsika ohatr' zao, fa rehefa manomboka maty masoandro rehefa avy eo dia efa tsy androany intsony raha ny ara-baiboly. Fa raha andeha tsika hijery ny fiainantsika amin'izao tontolo zao, dia fantatra fa rehefa tonga ny amin'ny 12 alina dia mivadika ny daty. Raha androany ianao mijery ny Facebook-nao dia mijery ny souvenir-nao dia partage dia ny androany alohan'ny amin'ny 12, fa rehefa amin'ny 12 iny tsy hitanao intsony fa zavatra ny rapitso indray ny resahany, ny tamin'ny herintaona ny rapitso, ny rotaona ny rapitso ny sisa. Tsisy ny teny. Ny mpapakatra tsy ny teny lera. Ary rehefa teny an-tsena ireo virginy 5 rehefa tsy virginy 5, ireo virginy 10 dia efa niavaka teny. Raha nisy olona nandinika zany nijery, dia teny an-dalana, teny an-tsena tamin'ny atoandro, dia efa nazava voasoritra ny lalana ho alehan'ireo virginy 10. Mahafinaritra mihitsy zay video zay. Angatahantsika mampionia antsika mavaka izy ana fotoana dia ho vitan'izay video zay. Mahafinaritra kely izy zay. Le 5 to dia nijery dia nandeha nakany amin'ny varotra menaka dia nividy menaka. Le 5 fa nijery ambony zavatra mirantiranty, akanjo mirantiranty, ravin-damba sy ny sisa sy ny sisa. Ary mety mihitsy le 5 nijery zava-mahafinaritra hoe fa nareo ve tsy mba mahay miaina e? Reto ny misy zava-mahafinaritra e. Fa rehefa asa tilo maso, aty maso. Aty maso e. Toy misy zava-mahafinaritra e. Impinandalo aty an-tsena e. Fa nareo tsy mahay manara loatra mihitsy toy misy zavatra tsara dia tsy mijery an'itony nareo, fa nareo any amin'le miondrikondrika mijery zavatra hafa ireny foana. Zaho raha teny aminao. Fa fotoana fijerena zay mahasoa zao. Ny mahafinaritra zao be dia be mihitsy ravana. Rehefa mijery anao zao tontolo zao dia feno zava-mahafinaritra be dia be. Ary me vitsy ny zava-mahasoa azo jerena. Tahako ny zava-mahafinaritra. Ary indrisy mampalahelo fa ny mason'ny olona kristianina miandry an' Jesosy zao dia betsaka ny miandrandra mijery zava-mahafinaritra eto amin'izao tontolo zao. Ny devoly tsy matory fa mitady ny zava-mahafinaritra amezana fahafinaretana ny mason'ny kristianina. Miady hevitra isan'andro. Miady hevitra isan'andro. Mety misy fivoriana, tsy hoe mety fa misy fivoriana isan'andro ambanin'ny tany ao. Losifera no mitarika an'izany. Dia miady hevitra amin'ny mpanompony, inona indray ny angalantsika fanahin'ireo kristianina ireo. Andriany dia fasana an'izao e. Androany dia fasana an'izao e. Dia lasa ny kristianina roboka amin'ny zava-mahafinaritra. Ry havana malala, androany dia te hananatra ny vehivavy ao Jerosalema ny ten'Andriamanitra. Ny vehivavy ao Jerosalema dia ny fiangonana ny olona teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny olona eo amin'ny tontolo ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny kristianina hitsenan'i Jesosy. Mitsangana ry vehivavy miadana, tsy ratsy ny miadana. Fa ny miadana tiana lazaina dia ny olona izay mahatsiaro fa efa miadana sy misambatra izy eto amin'ity zao tontolo zao.
indrisy ravana nampalelo zany hoe lehilahy anankiray tonga teo amin'ny fanjakana nataony adampinaritra tsy nisy ady fa tonga tena matana vola makarena raha sy tena marina tokony ho fafinaretana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mahita mpanjaka anankiray miadampinaritra tsy misy ady manontany tsika indraindray atao inona ady atao inona olana Davida ve mba hampanjaka dia ady sy olana ny natrehany ozy Andriamanitra ao fa siky Solomona anankiray to dia miadana mipetraka eo ambony arena sy voninahitra miadana indrisy taona maromarony teo feno sampy ny tendrombohatra teo a Israely tamin'izany satria vadiny Solomona nitondra ny Andriamanitra dia nekeny Solomona ho tonga teo niditra teo amin'ny teo a Jerosalema dia namoronany nanome tendrombohatra maro isan-karazana izay manodidina nasiana ny sampon'izy ireo ary ny sampony vadiny lasa nivavahany niadana Solomona ry havana indrisy fa ny fiadanana zay nananany nanadinony any Jehovahandriamanitra nanome azy fiadanana androany dia mitodika amintsika mitodika amin'ny vehivavy miadana Andriamanitra tsy fahavalona fiadanana Jesosy zao no miteny fiadanako nomeko anareo fa ny fiadanana ry havana ny le tsika miadana iny andraisantsika zavatra ratsy any indraindray rehefa niadana Solomona ikeko fa navita asa any izy nanoratra amin'ny mpitoroteny fa tena niangaliny koa ny tononkirany Solomona ry havana malala nanana fotoana ela loatra izy nangalana fy niady mirena nandindiniana ny vadiny zany a tononkirany Solomona marina fa tandidin'ny fiangonana io ary ara-panahy io fa azo antoka koa fa tao anaty fiadanana Solomona ohatrany tsy de tena nisy tsy de tena nisy raha mandinika ianao tsy de tena nisy azo Solomona nangataka sy mitady an'Andriamanitra zany enao no aliko enao no bateria raha fa raika amin'ny fitopolo sika vola maky tamin'ny heritaona tamin'ny herinandro Solomona nanoratra ny fa vitsy any tsy mitovy ny fitadiavan'olona ray mandalo olana an'Andriamanitra sy ny olona ray miadana ary eketsika zany ary lojika nge zany lojika nge zany ry havany nahoana kosa ary tsika nitomany foana isan'andro angataka inona foana rehefa omen'Andriamanitra anao ny fiadanana men'Andriamanitra anao ny arena sy ny voninahitra sy ny fitsarana hitomany aiza ary ianao hitady inona fa ny mampitomany antsika nge indraindray mangataka fitsarana fa mafy loatra ny ady mangataka an'Andriamanitra fandresena fa misy ady de teneko anao lojika nge zany lojika zany saingy zao ry havana malala any amin'ny tapany faharoa mantsy resaka momba an'izay ary ovaliko ny fanontaniana manao hoe sitrak'Andriamanitra ve niadanantsika de ovaliko zany rehefa aveo satria rehefa manomboka le izy de ohatry ny mampiren'Andriamanitra ndray ve mety atsika miadana satria mitodika amin'ny olona miadana izy eto ry vehivavy miadana mandrenesa ny feoako ny olona miadana tsy de mandre ny feo an'Andriamanitra ry havana tsy mitovy ny vavaka ataon'ny olona iainga andeha lavitra ka tomobila vaovao sy ny tomobila mikilopalopy reny ry havana tsy mitovy ny fotoana tokan'ny olona ivavahana halleloja 30% ny tehaka ho an'i Jesosy 30% mbola tsy nidina 20 de verina jiro a Madagasikara fa afaka mijery indray ny anabavitsika verina jiro teo 39% 30% ny verina misaotra manome vaovao halleloja averiko tsy mitovy ny vavaka ataonao miala ny trano raha tomobila vaovao be assuré tout risque ny tomobila entinao za mihitsy fa ndraindray mety adinao aza ny mivavaka efa eny an-dalana anao voloteny mamindrafo amiko Andriamanitra adiniko mivavaka fa de Andriamanitra ho fantatra haleluya efa miaraka amiko ianao tsy vonoina koa ary ny radio any tomobila enao vavaka fa raha tomobila hafahafa le hafahafa reny
tsy maintsy mivavaka tompo entinao mivavaka toy hatramin'ny pneu io pneu io Jehova tsy ho vaky amen rakofako amy ranao tsy sofis alleluia ny essuie-glace mba andeha tsara alleluia ny anaranao Jesosy mba tsy misofy alleluia titezinao io tomobile io etrahatrahanao tanana daholo nara Jesosy ty pneu solasolo ty tonga tsy mitovy androany Andriamanitra tsy malahelo mahitanao miadana fa androany Andriamanitra miantso anao ndrao ianao varina miadana ka tsy miheno ny feon'Andriamanitra fa androany ry vehivavy miadana ry vehivavy ohatry ny matsiara inona moa ny ilako an Jehova mandreresa ny feon'Andriamanitra ianao androany ry zazavavy mitokotoko foana mianao ny teniko mitokotoko an'ny le vehivavy dimy andro mazava atao inona solika ohatra maty ny ampolanareo tsisy raha iko an'izany zany mandeha amin'ny atoandro hoe nanana fiarako ty zay taloha mbola mpianatra tam'izany misy fotoana ratsiratsy ny frein izy io de mipotsaka ny frein de kamo amboatra de supprimena fotsiny ny frein aoriny ny ilany de nefany tsaroko foa ny faly ray ritovy raha efa eto raha ny ray an'erina fotsiny supprimenao de ohatry ny eo ihany fa mba tianao hitsatoka tsara io de supprimenao koa ny ray aoriny de ndroa aloha sisa mihinana tonga de mitsatoka tsara mihitsy ny frein iny fa ny zavatra tsy azoko atao midina fidinana ela loatra avy any Andohalo hidina any Mahamasina olona 5 lahy misofy frein io midina hatrany ambany any dozany aloha tsy de hidina fidinana tena andeha teny amatonany amam-bolana frein roa fotsiny aloha fa tsy de midipidinana matetika fotsiny tena andeha teny marapatonga ny fotoana nentin'ny papako tobile de hitany hoe tsy normal de namboarina ny frein mety hitenitsika hoe inona ny ilako ampoule fa ny andro mazava aloha iadana ka nitokotoko tamin'ny hazavana ianao fa ho avy io alina io ho avy io alina io ary ny alina tsy eo de ho avy fa eto tena Andriamanitra tena midiny fa vola raha afaky herintaona mahery izy zavatra ho avy izay tokony ho tandremana reto vehivavy miadana sy vehivavy mitokotoko foana ireto mety ianao ve le mitokotoko foana mety ianao ve le miadana le miteny hoe tsy maninona io le miteny hoe tsisy olana ny am'izany le miteny hoe milamina ny amin'io jerena ihany nefa me mandrosy azy ny faharatsiana me mandrosy azy so za reka teko taminao efa voarara zao ny fivavahany manomboka me voarara zao ny fivavahany hitanao tsara fa aorinao na zao laivitsika zao za efa ela nanapatra anareo zany na zao laivitsika zao azy ho avy ny fotoana sy rarana amin'ny manao an'io hoy tena Andriamanitra raha afaka herintaona mahery de ho raiky tahotra anareo ry vehivavy mitokotoko foana fa anjahitra ny taom-pitazam-boaloboka ary tsisy ny fanangonam-boankazo zany hoe afaka herintaona mahery ianao le mipetrapetraka amin'ny lamina be io tsy hisy tsony dikan'ilay hoe anjahitra ny taom-pitazam-boaloboka tsy misy taona fotsy neke hijinjy anao taka ny mpanao anina taty mifaritra taty amin'ny isany taty saika ratsiratsy any ny vokatry ny voaloboka satria nangatsika be ny andro tena sina afo mirehatra sy ny sisa manodidina azy alleloia tsy mbola androany afaka milamina be sy mitokitoky ianao androany fa tadidio fa afaka herintaona mahery ho ny tenin'Andriamanitra za mino fa raha tsy te ho tratra ny ahitany ny firenena anankiray taona maro be aty aloha de efa manomboka mamboly hazo satria ny hazo mbola iangeza alleluia ka ianao le miadana androany le mitokotoko foana amin'ny androany ampitandremin'Andriamanitra fa afaka herintaona sy tapany tsisy vokatra io inona zany ny tokony ataonao i Josefa anisan'ny tsy nafoizan'ny farao an Josefa de zao isy mosary afaka 7 taona afaka 7 taona 7 taona zany hoe nisy vokatra be no nandritra ny 7 taona de afaka 7 taona efa hitany tamin'ny fahitana fa tsisy vokatra mihitsy
ny zavatra nataony Josefa te zao nanao trano fitehirizam-bokatra ngeza be, tsy mbola nisy ohatr'izany teto an-tany izy, ngeza be fitehirizam-bokatra. Ny olona rehefa vokatra ny vary nandritra 7 taona niadana de nitokotoko foana. De mety possible ny olona tam'izany miramandro vary de raha tokony ahandro 3 kapoaka de mety mahandro 5 kapoaka satria be loatra ny vary, de zay tsy lany de arina, de tsy lany de arina. Ka misy ny vary vokatra ny vary. Tsaroko tany avaratra tany anareo zay any avaratra, tsaroko ty zavatra ty. Zanana client taloha olona avy any avaratra, fa rehefa mivoaka ny vanille tena tsaroko mihitsy, tena manam-bola betra vidy tômôbila vaovao isan-taona. Fa zavatra mahavariana koa rehefa mbola tsy tonga ny vanille aty, tsy haiko volana inona aty aloloha, de tsy manam-bola de mivarotra zavatra mora, varotra tômôbila mora. Tadidiko mihitsy tam'izay mpanao aferina tômôbila, misy fotoana nalaza be ny fangalana tômôbila ny avaratra tany. Misy fotoana zany ny olona ny avaratra mivarotra tômôbila mora. Fa rehefa tonga ndray ny mivoaka ny vokatra de mividy tômôbila vaovao. I Josefa de ohatr'izao ny fiainany. Tao anatin'le fotoana nampisy. Efa kinao tantaran'i Josefa. Tao anatin'le fotoana nampisy vary tena mitobaka. Ny azy mihinana normal ihany izy. Miadan-dratsy ohatry ny boka. De Josefa mihinana normal ihany, zany izy tsy nona, zay zany tsara fantaritsika. Le tenin'Andriamanitra ngena tsy miteny hoe ianao aza miadana mihitsy, fa ianao miadana fa mitsinjo an'le afa-keritaona sy tapany. Alleloia. De Josefa vao nanomboka vokatra, izy efa nitsinjo an'le 7 taona tsy hisy vokatra tsony. De ny azy zy ny oatra tehirizina. Sady mihinana izy no mitahiry. Alleloia. Sady mihinana izy no mitahiry. Ny olona mandeha atsipitsipeny fotsiny sakafo, mihinana kely de tsy tiako ty. Ay voky ah. Arina. Ny Josefa ny tokony hoaniny ihany hoaniny. Mifaly izy miadana izy fa zao ny tena tenenina amreto le vehivavy miadana sy mitokotoko foana de le miadana tsy mieritreritra ny afaka 7 taona, tsy mieritreritra ny afaka eritaona sy tapany, mitokotoko ny amin'ny zavatra eo hita maso eo. I Josefa tsy nitoko tamin'io. Hoy Josefa ho avy ny fotoana tsy hisy intsony ity. De ny azy nangoniny tamin'ny vokatra ngeza be. Jerenao tsara rehefa maky ny tantara ianao, Josefa ngena manaka tena mpanao afera. Eneonao tsara ty zavatra teneniko ty. Reto vehivavy 5 izay endry nividy solika tamin'ny atoandro. De zao rehefa tonga ny fotoana nilana an'le solika, tsarony fa rehefa mividy solika izy reto vehivavy tsy nividy reto nimeme anazy. Ny indray ny akanjo ny vidiny sy ny sisa. De mezana atao inona solika. Fa rehefa tonga ny fotoana, tonga ny fampakaram-bady, tamin'ny atoandro meme le olona le vehivavy anankidimy meme an'le mividy solika amin'ny andro atoandro. Fa rehefa tonga ndray ny tamin'ny alina, tsy nome an'ireo tsony izy fa niteny tsotra. Tsy afaka mome anareo zay. Rehefa tsy nateny, mba omeo amin'iny zay. Ozy izy ka. Zay tsy amome. Fa ka nareo tsy hoe mivavaka ndray de ty manana fitiavana. Zay tsy amome. Ny olona zao ny tsara tamin'izany, mba mivavaka ihany. Zany be nareo ne mivavaka. De toe-tsaina ohatr'izany be raha vavy kosa na de zany azy. De menaka kely ny angatahana e. Andriamanitra tsy andrinao andrina e. Zay tsy amome ozy izy ka. Zany ve mba toe-tsainareo ny zipo fotsiny lava fa mifoy saina, ny saina foy. Tsy maninona zay tsy amome. Miainga daholo ny vava rehetrarehetra. Zany tsy azoko aminareo reto. Mba miseho mivavaka nefa menaka kely io de tsy hoe zay tsy amome. Alleloia. De mbola tsara inareo e, zay tsy amome. Alleloia. Satria maninona tamin'ny atoandro nareo mome. Zay ke mezanareo vidy teto e. Isan'andro zay manao alim-bavaka eto, vavaka fembeny ny mezanareo. Isan'andro zay miteny anareo aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Ozy nareo zay miadana. Milamina ny amin'io. Josefa de zao no nataony. Reto vehivavy reto rehefa tonga tamin'ny alina, entitra izy. Ozy izy ka. Io rerise mba omeo aho. Aza ho ty tsy tarise aho.
azo titsita sy ny namana mba mila vonjy aho. Namana mba mila vonjy ve de torahana vadiko lonjy. Tena tsy mameza io izy nanao poésie firy eo renao. Zavatra mba eo an-tanana ve de ampahorina ny namana. Nanao poésie firy tsy misy tsy afaka mameza e. Satria maninona? Fa inona moa ny eritreretinareo nataony tamin'ny atoandro iny? Nga nareo reny tia mividy akanjo mamilapilatra. Nga nareo reny mahay mividy zava-mahafinaritra. Nareo reny mahay miadana, nareo reny mahay mitokotoko foana. Josefa zao zavatra nataony. Rehefa vakinao ny taratatsy zay tsy nadiratsika fa teneniko anao ty zavatra ty. Fa tena zao nataony Josefa. Tsisy tsy niteniteny. Fantany zavatra hitranga. Daholo ny olona robaroba. De nasy nangoniny ny vokatra. Se mihoatra tonga de nangoniny. De nomezany olona Josefa. Josefa koa tena tsy azo. Atao inona kosa sopotra ngeza be io. Izy ny tsy mahay mitantana io. Fa isy mandrakizay io ve raha no terizinao. Mbola tsy hainareo zany zany namana mba mila vonjy de torahana vadiko lonjy. Fa nitorahana vadiko lonjy mihitsy. Io ngerevana samy mamonjy ny tenany ao arinao ianao aza metre zao mbola fizarana solika aminao. Zao mbola fividanantsika solika zao. Fa hoavy fotoana orinao tsy azafady a. Era raha mba nefa so fa afaka fiambenana tsisy tsony zay ve voenjika ko. Tsisy tsony. Raha koa de mba ngana tsy sabatista. Ka mba mseho mivavaka nefa tsy mizara tena rano. Tsy mizara tsony. Iza de tavy nokatrain'ny olona eto amin'izany hoe tsy azo atao tsony mivavaka. Zao mbola fividianana. De zao nataony Josefa. Ty olona zany fidy. De misy olona ohatra hoe tsy mahalany ny varina. De ahoana? Fa ka tsy lanareo varina tsy lany. De ahoana raha mba vidiko? De izy le olona. Ohatrina sahanao amin'io de vidiny mora ohatra. Ohatra hoe tokony ohatra hoe 10,000 ny kapoaka. De izy Josefa. Sa atao 400 e. Nareo koa de efa de mora be ohatrany. Ka tsy ilainareo koa atao 400. Ampiko 50 ary e. Siny meo azy raha matao meo azy fa tsy very fotsiny. De nangoniny Josefa. Nanangom-bokatra eraky Egypta Josefa. Nangoniny zay tsy lany olona nangoniny. Nangoniny. Izy amin'io sady mihinana veriko a. I Josefa fa tsy hoe nijaly. Ary tsy hoe kahidy. Tsy zany koa tsy toetrany hoe tsy hoe kory ny tenao hoe andaotsika anao kahidy be de ny vary efa misy fa ny ray kapoaka ihany. Miaina. Fa zao asa de miadana loatra. Asa mitokotoko foana. Fantaro fa afaka heritaona sy tapany. De isy tahotra ho tonga. Ry vehivavy ny Jerosalema. De zao nataony Josefa. Nangoniny daholo va de ny olona mime. Nangoniny daholo nangoniny. De amboariny fitehirizana ngeza be. De mezany olona tapohany nahita vary. Mety tsondron'olona iny raha mpanangom-bary, iny mpanangom-bary, iny sopotra. Mety zany misy kenareo. Hoaizy nareo ho raha sopotra. Le ivarotra mora atony fa tsy ilaina tsony tsy efa feo. Tsanga varinareo, ndana terany raha sopotra fizy mandray. De nalainy raha sopotra ay zary, vidiny mora. Ka tsy ilain'ny olona ka. Tapitra ny 7 taona. Tapitra ho an'ny 7 taona. Ka Josefa nafantatra ka Josefa nafahitan'Andriamanitra fa io 7 taona io ivaly 7 taona tsy misy ninina tsony. Omby matavy nohaniny omby mahi. Tonga am'izay mosary. Josefa efa mipetraka ambony seza fiandrianana. Teo am'izay voatadidin'ny olona. Misy lehilahy iny reto izy moa fiantso azy. Raha sopotra ve? Teo voatadidin'ny olona am'izay raha sopotra Josefa sopotra. Sopotra zany raha tsy mahafantatra hoe le trano ngeza be fasina vokatra. Josefa amin'io mihinana ara-dalàna. Mosary efa eo fa Josefa manino mihinana ohatrany tam'le teo ihany izy. Vary. Manomboka manidy fekibon'ny olona ny ivelany ihany. Manomboka tsisy ny sakafo. Ny sopotra efa midy gadina. Misy kody mihitsy raha am'izao. Efa kôdina kofra mihitsy manokatra an'io. Misy mpiambina. Teo am'izay vao nieritreritra. Nanomboka niakatra ny vidin'ny vary. Ohatriny moa varotantsika tamin'ny raha sopotra. 500 nefa zao ohatra lasa 2,000 ny vary. Nga hainao afaka iverina antsony izy aty vidiko 500. Adalanao moa Josefa ny vidy tamin'ireny. Josefa zany de mpanao afera. Tena ao amin'ny d'affaires ary tena olona tena mpandrara.
so de verinao fa fahotanana mandrara tonga am'izay ny olona tonga am'izay ny olona aiza misy vary de davinao amin'ny razorza misy ohatr'zany matsy drevinao amin'ny ratatato le mpivarotry reny zany e de davina atao amindraneny fara de davina atao amin'ny mamanizy amy rahalahy zany dolo matsy ny anaranarany reny de davinao mondry bôda mpanao mofogasy any tanàna any taloha de davinao mondry raserara tsisy daholo vadin-dralabavy selina tsisy tsony ny vary aiza sisa misy vary ao amy raha sokotra tsy maintsy nandongana odeo ahoany zay mba afaka mamena aminao hoe mbola mihinam-bary azafady fa miandry kely nareo fa mbola mihinam-bary ony izy fangao mbola mihinam-bary ahoana ony mba hivarody vary ony e antenendra hoe lafolafo ny vary am'izao tsy de misy izy reny izy tsy menatra izy tsy afaky hita misy hoe 10 ke vorotany aminazy 3 ony tsy mba hividy azany kosa zay de fanaro ohatrany dao tsika eny are velomaka fantatry Josefa fa ao aminy tsika misy 3 fa ara-pitsony miakatra 4 raha tsy akinareo de sady mitezitra ihany zany be mba mivavaka raha tsy tsaroky ery izy nandavilady teo amiko vidy 10 eny fa Josefa manino mbola misakafo izy minambary verina ihany ny apitso ody ahoany e mba akalevany efa 4 ke asa de atao an'izany rery Josefa fa naka ny vidy 3 ka tsy maintsy mihinana ianao hoe afaka milongolongy ianao le vehivavy le 10 atanakely longolongo loha taminy tsy amme zanareo mbola ifakahitetika itsika zay tsy amme ka ndao ary de ifakahitetika zany tena tsy amme nareo de tsara ny vavanao androany tsy amme zay tsy amme ozy izy ka aveo tsy maintsy nireny mba miomboaza de atao azany le niaratsindre tamile teko ohatry mafloatra tam'izay negny fa mba za zany tongeto mba angataka am'izay raha azo atao mba miosoriky za tsy amme ka de tena tsy amme misy vese de tsy maintsy nyletra fa nividy vary tao amy Josefa ihany nividy vary 3 kapoka fa tsy maintsy mihinana aveo tonga laniny teo an-tanana odeo ahoana ozy Josefa mpo nanao an'izay Josefa mba meo vary aizany vola fa zay nge tsy manam-bola tsony aza ty atao an'izany oa inana any aminareo inana azo amidy any aminareo ozy Josefa ny olona mijery an'iny de olona ratsy loha Josefa tena mpivavaka tena ratsy loha de jereo ny baiboly iza nahita sitraka tamin'Andriamanitra i Josefa sa ny olona ny teny vyandriamanitra ianao Josefa tena manararaotra olona ianao tena tsy rariny ny ataonao zao ny tenen'ny Josefa miotany ary mihina vary nareo miotany ary miotany ohatra hoe firy ny taninareo 1 hektara meo anany atsasany de meoko vary 4 gony ohatra business ge zany riavany de inany atao de nakany amy domaine stopo naka juridika sy ny sisa de fa nanao ohatra le nakany amin'ny commune no acte de vente iza raha ianina andaniny iza raha ianina kilany de manaiky fa nividiny tany izay atao hoe ifary izay mirefy 10 milliards sy 4 poana izay misoratra amin'ny raha izanabelo ary noho ny taratasy fampivarotana de manana taratasy fandovana araky ny teraky ihany de soniavina vidy Josefa mivarotra noana de lasa ny tany de mena vary vetivety kely tonga de nitombo be mihitsy fanjakany Farao vary atakalo tany jereo ny tantara fa tsisy afaka nametsiny any i Josefa riavana raha am'izao zany avoaka ny olona amin'ny Facebook ity zany de motakony kely maso te fa hita ihany Josefa ity anaty zany de tena teneko anareo izy avy nefa mba tratrany vary ony de atakalo tany de mba tsy mba manararoatra loatra izy mba avan'izy tony de mandeha faritaka eny amy groupe rehetra fa tsy raha iny Josefa zany Josefa misakafo ihany ny antony de zao i Josefa ngery avany le fitotoana melo ny olona ny adana ny olona ny tokotoko foana fa izy naninona ny aino an'Andriamanitra de ny tsinjo ny apitso izy be de be ny olona azafady tompoko azafady indrindra azafady be de be ny olona
no mieritreritra ry havana malala fa ilama foana ty fiainana ty be de be ny olona no mitoky fa ivary misy androany io misy mandrak'izay io fa ny olona hitenenan'Andriamanitra tsy ohatry zany. Ny lehilahy endro ten'Andriamanitra mahita ny loza tany ka miery fa ny adala kosa tradoza ihany. Ny olona zany de zao misy olana fa iny mandeha ihany fa rena amin'ny olana fa ny olona manana fanan'Andriamanitra iny fa tamin'ny olana tonga de miery. Halleloja. Ary ny olona miadana sy mitokotoko foana tsy afaka hery nefa Andriamanitra de zao tsy fon'Andriamanitra koa nefa ireo vehivavy reo hopotika eo fa nanariny mafy mafy. Halleloja. Mpanakarena mevina ohatra fevina mahantra iny ranabavy zay mo hitako commentaire anareo a paritra anao zay mo hitako commentaire anareo fa mialatsiny a mivarotro nona izy. Halleloja. Fieviny manaka aloha za vetivety fotsiny a zafady mamafa raha masina tseva raha masina fipaliana kely fa meady. Halleloja. Halleloja. Mahafinaritra be ke tsika mila mifaly tsika. Halleloja. De le indray mandeha iny zany Marie zao tsy tadidiko zany de zao zany a androany mbola tiatsika Andriamanitra de ataony takan'i Joseph tsika. Josefa nampimany meloa ary rehefa ianao mba hampimanina meloa de ataovy tombona anao tadidio a fa ianao eto androany miafy mety misy mifadianina mihitsy eto fa ny olona ny ananiny mandiha barbecue fifaliana tsy ratsy ange zany e tsy ange mbola nanao zany azo atao ange manao zany fa ataovy zany rehefa hitanao fa milamina aloha. Halleloja. Milamina aloha ny hoavinao ary ny fandaminana ny hoavinao ry havana malala de androany no maninao zany. Halleloja. Androany no maninao zany. Halleloja. Ary androany ten'Andriamanitra de mitenga amin'ny olona zay miadana eto amin'ity zao tontolo zao efa tokony ampitaitaina itsika tsy hoe mitaitaina matahotra fa homany no avinao fa ho avy fotoana anjahitra ny taom-pivitazam-boaloboka ary tsy hisy ny fanangonam-boankazo. Zao ianao de mioty ny voaloboka, zao ianao de mamoaza voaloboka, zao ianao de manangona voankazo. Hoy ten'Andriamanitra mangovita ry vehivavy miadana, mangororo ry vehivavy mitokotoko foana. Ny dikan'izany de zao azavarina manao takan'ny Solomona ianao fa fantatrao fa ao ambadimbadikao misy tiakany fanjakana ho anao. Fanjakana 12 ny ray sisany najanonao an'i Solomona. Vokatry n'inona? Vokatry ny fatoriana sy ny fiadanana sy tsy fisainana ny amin'ny ho avy. Hoy ten'Andriamanitra androany, endao ny akanjonareo ka mitanjaha. Misy akanjo eny amintsika eny vehivavy Jerosalema. Akanjo izay tafitsika. De akanjo izay eritreretitsika. Akanjo izay eritreretitsika. Fa akanjo mety amintsika. Akanjona friariana, akanjona jejone, akanjona fitokitena, akanjona friariana. Akanjo tafitsika eritreretitsika fa hananantsika mitanjaka sy ny hery. Mieritreritra mihitsy tsika amin'iny akanjo iny fa tompony apitso sika.
Halleloja. Izy Andriamanitra esoriny. Alohan'Andriamanitra mahitanao mitanjaka aloha. Ny tanjaka ngery avana Adama sy Eva teo anaty an'Andriamanitra. Tsy mampanina an'Andriamanitra mahitanao aloha mitanjaka. Fa avy eo anao tafiny lamba fisaona. Satria zao ao aorianao itehatratra ny olona. De alahelo ny sahanafinaritra sy ny voaloboka vokatra. Manao indrisy izy. De indry. De be de be ny olona raha mahita ianao. Be de be ny olona androany izy efa mahantra. De ny zavatra ataony sisa mipublie ny zavatra niainany tamin'ny 3 taona lasa fony izy mbola nanao vakansy. Matsiarotsiaro hoe fa izy amin'ny efa tsy otsony. Misy namako zay taloha efa nodimandry mo izy karana namako zay. Teto andafy zany nanana restaurant ngeza be mihitsy. De tena teneniko anao fa reny mpira malaza be eto andafy reny efa misy maty koa sasany le mpira eo mpisakafo amin'izany namako zany. Tamin'izany zay mbola tany Madagasikara mbola kely zay tamin'izany mbola mpianatra teny amin'ny université zay tamin'izany fa izy efa lehibe fa namako izy karana zay izy. Tena nanana izy azy zany ry havana. Etretinao zany hoe Mercedes reny ho antsika zay mampatatra tomobile reny classe S320 reny tamin'izany taona 490 vao nivoaka de nanana izy. Mpanakarena manana chauffeur manana mpamofaravarana restaurant ngeza be teto andafy anazy. Miditra daholo reny mpanao film sy ny sisy reny. Fatratra ny tsinapozina fa tonga de niala tamin'ny daholo ary tonga de nitsoaka tany miperaka tany Madagasikara izy. Miperaka ao anatina trano kely tsy de manao an'izay. De ao izy mipetraka. De zavatra ataony isanandro vao miresaka aminy ianao ka surtout tamin'izany mbola misotro toaka de vao mamimamy de miresaka ny fiainany taloha am'izay de eo ianao de efa fantatrao zavatra resahany. Mihaino fotsiny sisa ianao za taloha rado nanana zao Italoha ny ataonay anarany. Za taloha foana sisa. Taloha. Tsisy tantarana intsony ny am'izao. Fa raha ny am'izao tsina de tsisy nina tantarana fa ny taloha. Za taloha ohatry zao. Riava, ho betsaka ny olona. Halleluja. Amen. Za taloha alahelo sisa ny olona tena ndry nisy sanafinaritra sy voaloboka vokatra tamin'izany. Taloha itehatratra ny olona. Satria ho rakotra tsilo sy ny hery ny tanin'ny oloko. Ary na de ny ao amin'ny trano mahafaly rehetra ao an-tanàna sy ao an-tanàna ravoravo de ho foana ho rakitry ny tsilo. Ao aoriana kely. Ary nao hoe tsy efa manomboka mahita an'izany. Ianao ve ravana tsy efa manomboka mahatsapa an'izany am'izao? Ianao ve ravana tena resy lahatra ve ianao? Fa tena mbola mahafinaritra fiaina eto amin'izao tontolo zao. Tena samy teny amiko ianao fa mbola mahafinaritra. Tena sahanao ve miteny hoe mbola tena fiainana mahafinaritra eto amin'izao tontolo na any andafy na any Madagasikara. Indrindra moa any Madagasikara. Tsia. Tsy mahafinaritra. Na omena miliary ianao am'izao tsika miteny zao. Rehefa tonga ny confinement tsy afaka mivoaka ihany ianao mikatokatona tsara tarehy. Na omena ohatriny ianao androany zao vao misokatra ny restaurant fa talohany zao tsy misokatra ary ao aoriana kely tsy afaka hiditra amin'ireny raha tsy vita n'ilay vaksiny koa. Misy tsirony ve ny fiainana? Tsisy tsiro ny fiainana. Satria maninona? Misy tsilo. Tsisy ninona tsony, tsisy zava-mahafaly tsony. Fa ho foana ny lapan'ny mpanjaka, hitsahatra ny fiorokoroky ny tanàna. Ofela zany de avoana sy tilika amin'ny fitazanana, ho tonga namany zoy ho mandrakizay. Tanao, ny zava-rehetra mahafinaritra mitsoalatsoala. Lasa fikarenjeny borikity. Sy fiandrasana ny andihan'ondry amanosy, lasa tany olo. Indrisy fa sisa, dry. Anao sary be de be ny olona orinao avant, après. Ity zay ohatry andry. Indrisy, indry, zany sisa ny tenen'ny olona. Ndry de zao ve sisa. Isy zany ao aoriana. Fa ny fitiavan'Andriamanitra ny vehivavy tao Jerusalema, de za de ianao, de ampitandremontsika androany. Halleluja. Ary mifalia ianao. Na amin'ny fomba fibedibedezana na tenen'Andriamanitra azy teto, ry vehivavy miadana, ry vehivavy mitokotoko foana, fa tiany ianao.
tsy ny avery andreo ny tanjony na nitokotoko foan'ireo na niadan'ireo tian'ireo ary tia ny anomana ny rapitso sy ny afakapitso ty afakeritaona sy tapa sy ny afaka fitotaona Josefa tian'Andriamanitra nampitandremony amin'ny fitotaona ho avy vehivavy Jerosalema miteneny nampitandremony amin'ny heritaona mahery ianao koa tiany fihevina mpanan-karena kely azafady tsy raikitra alleloia alleloia zao tsy fantatro rovi fa mampitandrina antsika Andriamanitra androany andao tsika ary vehivavy miadana andao tsika nomana manambola ianao am'izao fotoa zao tahiny tompo ianao mety ny atao misaoran'Andriamanitra fa andao hivavaka ndao amboatra mandrakizay ndao hiaraka aminay eto tsy fioanan'ny olona mahantra neto a fa tsofina rano a de tsy mahantra itsony araka le hira teo fa neto koa na miondam-bolatra ny etapindoa aza alleloia ndao tsika amboatra ny rapitso ny afakapitso everinao mahantra dolo ve reny olona maty rehetrarehetra am'izao fotoana matin'ny aretina tsia manakatao fa ny oxygène vidiana ndray tsisy andrany Andriamanitra ty be atsika de hiteny amintsika izy andao tsika iomana fa zao ho avy a ireo zavatra reo ny tsisy tsony ny taopitazana tsisy tsony ny misy tsilo ny fiainana tena tsisy fiainana andiny fa 5 hitra amle tantara mahafinaritra be tsika maraparinantsika azy andiny fa 5 rehetrrehetreo zany ho avy isan'ireo zavatra reo ho avy mandra-parovina mandra-pandatsaky ny fanahy avy amin'ny avo ho amitsika isy fanahidina zany lasa tsiro zany ny zavatra rehetrarehetra fa zao anefa ao anatin'le tsiro sy le tsisy zavatra mahafinaritra io taditio a fa Josefa ny ainan'io a fa Josefa tsy nijaly Josefa ny ainan'le mosary fa tsy nakany amin'ny volana aloha nanakeny amin'ny kitana naniova toerana teo ihany izy fa tsy nanakery tamin'ny mosary satria izy nampitandremina meloa fa ho avy ny fitotoana tsisy nininy zao revana ho avy ny fotoana andatsahan'Andriamanitra ny fanahany ary tsika amin'ny herin'ny rapitso a de atrika Pentecosta isika za te teny aminao alleloia te teny aminao a fa ao aorinan'ny Pentecosta re tsy takatry ny olona ny dikan'ny Pentecosta fanahy masina midiny zany tadio fa rehefa latsaka tamin'ny Samsona ny fanahany Jehova de vakio ny toyany de nilatsaka tamin'ny fanahany Jehova de inona avy zavatra ngezabe daholo nataony rehefa nilatsaka tamin'ny mpianatra amin'ny fanahan'Andriamanitra de jereo am'izay ny lalana nalehandry Petera rasarita ohatra sy ny salasalatra am'izay aorinan'ny Pentecosta enao io za ty hoy ny ten'Andriamanitra mandrapa zany hoe zavatra isy hoe mandra-pandatsaky ny fanahany avy amin'ny avy indrindra ho amitsika ka ny hevitra ho tonga sa mahavokatra alleloia ilatsaka aminao ny fanahy masina ary atao fifaliana ho anao a ny andalovanao Pentecosta fa ny Pentecosta de ahatonga ny hevitra zany tany ay zany tsisy ninininy zany fa ho tonga sa mahavokatra zany hoe misy andalo krizy fa ao anatin'le krizy aloha raha androany ianao miena ry vehivavy miadana sy ry vehivavy mitokotoko androany anao de fa miena de andalo re heritaona sy tapany fa le heritaona sy tapany ao anatin'izany anao fa misy hery nefa koa ao arinany zany mandra-pahatonga ny fotoana anankiray ilatsaka ny fanahy masina ny tany hevitra rehetra ho tonga sa mahavokatra sa androany mitsodrano sady zay rehetra mandalo ady tany hevitra tsy fahampiana sy ny sisa na fahamainana ara-panahy na fahatany ay ara-nofo ara-pitahina ara-bola sy ny sisa ry avana mara orina Pentecosta ianao raha andray fanahyn'Andriamanitra ianao taddio fa ny olona mandray fanahy masina de ho tena Andriamanitra izy sy ny tota tsy afaka andray divay vaovao fa tritra izy fa tsy maintsy inona sy ny vaovao
mandrety vai vaovao zany hoe raha misy fanahy masina de ny olona masina mandray fanahy masina amboary teny zao sy rehetra tsy mety ialao tsy fahamasinana rehetra ianao za mietrehtra hoe hoavy pentecoste de ianao koa halleluja andray fanahy nefa ianao mbola tsy nihita tamin'ny fahamasinana amboary fa aorinan'ny pentecoste aorinan'ny latsahan'ny fanahin'Andriamanitra de zavatra hafa mihitsy nisy eo tantara hafa mihitsy nisy eo couleur hafa mihitsy nisy eo satria ny tany efitra ho tonga sa mahavokatra ary tsy ampy zany fa ny sa mahavokatra ho everina ho ary mba azonao an-tsaina moa zany revana le vokatra eo am'le tany zany rehefa de ohatry ny ala mikitroka halleluja satria manino vokatra loatra tsy voisanao zany tsony reo vokatra fa mitambatambatra ohatry ny lasa ala mikitroka ny fahavokarana tsy tambo isaina hoe firy zany tongotra mangahazo ivoaka zany fa ohatry ny ala ny sa mahavokatra ho tonga ala ho everina ho ala ary itoetrana ny efitra ny rariny ary ny fahamarinana onony eo amin'ny sa mahavokatra fahamarinana ianao nge le sa mahavokatra ny fahamarinana onony eo aminao mitoera ny fahamarinana mitoera ny fahamasinana ny asan'ny fahamarinana de fiadanana ary vokatra ny fahamarinana de fiadanana sy fahatokina mandrakizay eo ange tsika tonga eo am'le toerana nisy an'i Joseph miadana milamina mitotototo ny olona fa ianao maninona ianao milamina ka ary za teny ako anao iverina am'le teniko tamin'ny voalohany am'izay azo atao nge riavana miadana ny olona mietrehitra hoe mivavaka zany tsy miadana mihitsy ianao fa mivavaka foana mivavagy ianao hoe fa azo atao ny miadana ampiadanan'Andriamanitra mitotototo sy mikorotana ny olona miaino anaty tsilo fa ianao miadana sisa miadana efa vita ny nataonao vita ny anjara tokony ataonao voamboatranao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra men'Andriamanitra fiadanana ianao izy any afaka hiteny fa tena mampite hamono tena ty fiainany ty alao hamono tena zay namono tena misy olona mitady fahafatesana avotsy voaingana tserana nain'olona namono tena matoa misy olona mamono tena de misy zavatra mampamono tena eto ary tsika ireo raha tsy nanan'Andriamanitra efa naky hamono tena daholo fa ianao am'izany fotoa zany tsy famono tena ty taminao miadana ny ataonao alleluja vokatry ny fahamarinana de fiadanana ary vokatry ny fahamarinana de fiadanana sy fahatokina mandrakizay ary ny olo mpitoetra ao amin'ny finanana mandry fahizay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky tsara ary amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanana izy ataony ny afaka iana am'izany le vehivavy miadana sy le vehivavy mitokotoko foana fa nanaiky iainao an'Andriamanitra zany raha te hiteny amintsika rehetrarehetra androany halleluja te hiteny amintsika rehetrarehetra androany andaotsika amboatra n'le afa-keritaona sy tapany andaotsika amboatra ny afahatsika miaina miresista ao anatin'izany tsilo ao anatin'izany olana anatin'izany tsy fisina tao-pitaza zany andaotsika androany de anangona anaty sopotra angony ny solika angony ny vary manaova sopotra manaova reserve ianao za miteny mitsy androany hoe tsisy olona tsy vavaka fa ny vavaka tsy natao amin'ny olona misy olana fa hoavy fotoana misy olana ianao ny vavaka nataonao androany ianao tsisy olana io reserve anao am'izany fotoana zany ny olona ampivavaka isan'andro le avana marana na de misy azany fotoana tsy ampivavaka tsony izy tahin'Andriamanitra foana izy satria misy reserve ao misy sopotra ao ry havana malala ianao za mieritreritra hoe mivavaka androany satria marary tsy vavaka ny ilainao fa dokotera hivavaka androany satria tena tsisy hoaniny zay menakavy miditra am'ireny membre manao misy an'ireny olona satanika reny kiraha manome fanampiana sao de verinao manome fanampiana ay tena toa de tsy mila manao amainina koa ianao de zaraina vola misy fikambanana satanika be de manao asa soa mizara amin'ny olona kireny ke zany tokony nety taminao fa tsy vavaka fa ny vavaka natokana ho an'ny olona manomana no avy mivavaha ianao androany na miondam-bola na maninona na tahin'Andriamanitra na azo tomobila vaovao na azo trano sy mivavaha fa ny vavaka ataonao androany tokony ao amin'ny rapitso vidio ny solika androany ao avy fotoana ho tahin'Andriamanitra nitsika tsirairay avy androany mitodika amintsika rehetra ny vehivavin'ny Jerosalema zaho anatin'izany sao mitokotoko foana ny amin'ny ty fiainana iainany ty sao de variana
miadana sy mieritreritra no avy fandao amboarintsika no avy ary raha zao tsika de mamboatra no avy tsika miata-pinaritra fotsiny tsika reo ary tadidio e amin'ny fahorimbe io sika efa alaina ao anatin'ny ady mamaivay fijaliana tsy misy ohatr' zany ianao efa tsy eto-tsony. Halleloia. Satria nanino ianao nanomana de andao anomana. Ny fivavahana tsy natokana ho an'ny olona resy ianao androany fa na de efa mpandresy ary ianao avoaka an'Andriamanitra na de ady mitoizy ianao mivavaka. Andriamanitra tianao ary Andriamanitra mampitandrina anao androany. Tian'Andriamanitra no tahaka ny Josefa itototon'ny olona iazakazaka ho any aminao ny olona ianao am'izany manana ny ampy manana reserve ary am'izany ianao manana solika ahafahanao mijoro amin'ny fampiakarana. Samita in'Andriamanitra tsika rehetra mino fa voarainao ny afatra ho anao zany tianao Jesosy ry vehivavin'ny Jerosalema andao tsika hiada-pinaritra andao tsika hiaina anaty fiadanana fa azo atao de azo atao de azo atao ny miaina anaty fiadanana rehefa vitanao ny nandamina andao de hafahamarinana andao de hafahamasinana fa zany sisa ny asahoantsika fiadanana sy fiadanam-po filaminantsaina ary fitahin'Andriamanitra am'izao fiainana zao. Voninahitra ho an'Andriamanitra hitanao any Andriamanitra mankasitraka tsika rehetra nahatra ny anao hatrafy farany. Hivavaka tsika am'izao fotoana zao. Jesosy malalo misaotra anao zay satria voalaza teto indray ny afatrao. Misaotra Jesosy satria mitahinao zahay. Misaotra Jesosy satria ny tananao mahery sy ny tanam-pahasoavanao Jesosy dia ny karakara sy ny tantana anay androany. Androany Jesosy malalo ataovy tonga tanteraka anatinay tsirairay avy izany afatra izany. Ataovy tonga ny anatinay tsirairay avy dia ny anomananay Jesosy ny ho avinay. Aza vela variny zay. Aza vela mitokotoko foana. Ataovy manana an'izany hoe fiomanana fa zay tena te-hanana fahasambarana sy fahatsarana fahasambarana sy iaina anaty fahampina tsy iaina anaty tahotra tsy iaina anaty teboteby fa iaina ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mankasitraka anao zay Jesosy malala midera anao zay tompo malala ary manome voninahitra ny anaranao zay fa tianay tokoa ianao ary nampitandrina anay ianao androany. Indreto manoloana anao ny vehivavy ny Jerosalema rehetrarehetra dia ny tempolinao Jehovah Andriamanitra ataovy manakaikikaiky anao foana izahay. Aza vela tafavoaka ny Jerosalema izahay ary aza velanao mandrimandry manandraraha aza velanao mitokotoko foana ny amin'ity fiainana ity fa ataovy manamboatra ny ho avinay izahay. Hikatsika foana ny tavanao anomana foana ny ho avinay hikarakara foana ny ara-panahinay. Misaotra Andriamanitra terany aja misaotra sy voninahitra ho anao ary fantatra fa devoly sy satana dia tsy afaka hitsaingana dia nitera ray tamin'izay nafafy azy ary tamin'ity androany ity dia miandry zay Jehovah Andriamanitra ny filatsahany fanahinao aminay ary fantatra fa orinana zany Pentecoste zany koa Jehovah Andriamanitra dia tena hiaina anatin'izany hoe fahavokarana ka ny fahavokarana ho tonga taka ny ala mikitroka mihitsy Jehovah Andriamanitra iova ny tontolo n'ireto olona ireto mety olona resy lava fa ho mpandresy orinana zany fantatsahana ny fanahinao fa tombohy teny zao sady Jehovah Andriamanitra meo toky meo hery meo fanahy masina meo fanahy mahery. Misaotra Andriamanitra. Halleluia. Amen. Za dia tsodrano anao androany fa hitenanao hoe andro ny tompo ho anao ty andro androany ity. Halleluia. Zataontsika zany zany ho voninahitr'Andriamanitra. Andro ny tompo anao androany. Halleluia. Andao hiarigeran'Andriamanitra sika ame voninahitran'Andriamanitra. Halleluia. Evatsika. Fifalina tsy fidy. Evatsika rehetra. Anatata pidera. Raisy misy andro ny tompo anao ty andro androany ity. Satria andro napanao efitra androan'Andriamanitra no avy. Andro ny tompo anio. Halleluia. Halleluia. Soja Jesus. Sisi amboni, sisi ambani. Fairai mitubizu, sabia fagai falisidera. Andawi seika na jampeua, andri tupani. Hallelujah.
Grazie a Jesosy. Ianao io tokony olona ifaly ianao a. Alleluia. Atao mamono foana Andriamanitra. Eo azy tokony ho azy. Eo azy misorana. Mifona ho any aminao manontolo a. Alleluia. Manokana misy niriny androany satria ny fotoana nanomanana anao androany namanana antsika androany a dia tokony manomboka eo ny andro ny tompo ao fiainantsika. Alleluia. Iseho voninahitra Andriamanitra ao fiainantsika. Ny fomban'Andriamanitra tsy handre fotoana sy tapany. Le zavatra ho avy ndre fotoana sy tapany. Fa raha androany ianao manomana ny ho avinao, androany dia men'Andriamanitra anao zay mahasoa anao. Samita in'Andriamanitra. Tapitreto ny fiarahantsika. Raha mbola tsy tonga ny andro alanitra Jesosy dia eo anentintsika rapitso alina any avavaka fiambenana. Fa azadiny fa raha alina tsika manana fandarana irahana amin'ny anabavy Selina sy ny ekipa ato amin'ny groupe zay maresy amin'ny fandarana intercession en direct. Samita in'Andriamanitra. Mila fanahery ianao a raha piditrentsika miona. Samita in'Andriamanitra mahereza daholo a. Alleluia. Amen. www.andramakaizao.com afahanao mihaino ny onjam-peo Kira radio a. www.andramakaizao.com mandeha andro amanalina misy toteny isaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra fito folo maraina amiray amin'ny efatra amin'ny fito oralina. Samita in'Andriamanitra mahereza daholo.